tinjakanda veniny nosoratany Emkin Kanto sy Jedy John fanenginitso ovelominy ony miatra ny rina Vantso Anjaliva Saloy miaraka amin'ny Lemek Bruno Frank Arliva ary Tila tovrazana mamonjy sy Roland Ramanantsoa no nandray feo Anjaliva no Sefoy, manao ndry? Wai. Kati. Manao ny ala? Salama tsara ka. Ary andeha aiza ny toma mikiviky be? Andeha tsena kiza. Ary ianao andeha hianatra e? Ie. Moa efa nalabaka amin'ity taona ity le kozinako manjakely. Lako. Fandao ary sady mandeha antsika dia ano miresaka e. Fa mampime kely angela izay iray kilasy ao e. Fa mampime ahoana koa? Kilasy de terminal nefa mpampianatra iray ny tana taranja telo. Aiza koa? Eno a. Ndray kilasy amin'izany manodidina ny 10 ihany no tonga hatrany amin'ny kilasy famaranana. Ka atao inona koa moa raha fianarana be dia be? Tamin'izay nianatra tao aza nanomboka seconde mba betsaka ihany fa kilasy de terminal lafito izay sisa ny série A1, A2 sy ny C dia ny D tamin'izany. Zany? Avy eo izay tsy afaka dia tsy miverina intsony fa manampy ny ray aman-dreny mamboly sy miompina ny varotra ety ihany. Ianao zao anisan'ireo mba afaka baka ihany nefa dia mandehandeha fotsiny. Maninona zao raha mba mitady asa na hoe manangana asa tena ka? Tsy taitra ianao fa efa miketrika mihitsy io e. Fa ina zany zao le fidiny lahat iny to arina be ry ity entiny. Nefa ny tsena ty aza za raha misy mpivarotra. Mividy koa aza indraindray menatra fa jerijereny olona. Izy koa dia mahatsikaiky mihitsy a. Hividy ny laokanay sy mamatoandro re za io fa izy somokotra manao asa tanana. Mahana talenta tokoa nga iny mitoako iny e. Ie, fandrandray mitady alina no ianao. Fa mitady alina za ahoana koa? Ka ianao foana neny mameno ny resany ao an-trano e. Hoe tena mahafinaritra iny tsefo iny, endrikely, mafatifaty kely ny endriny sy ny fitsikiny. Iny akaiky andrindra amin'ny havatsika fa tsy haiko na hoe maninona. Zany foana. Vao misy mahazo azy dia zany malahelo voalohany ozy izy sy sisa e. Zandrandray ihany vao hita ny karatra. De teneny izy fa tsy izy rery no hoe manao azavana za koa azy. Ary sao mba tokony ianao ary ny zana mifaty za e. Sapako hoe tena fanakaiky be loha za sy tateraniana reninao e. Kanefa tsika aza taloha efa tsy navela mifanerasera tamin'ny mama sy taty Clarisy reninao ny aty be reny. Raha vavy koa ve dia ifanary sy havita hiady mandrakizay zany e. Sady za sy mentoranina koa tsy mety an'izany tsy mehon'izany mihitsy aloha e. Nitenena izy raha reva fa tonga any amin'ny lahady filakandro. Sady anampy azy any hijery ny asa tanany. Zany a? Eny e. Voray kiry be antany-tanto arin-drato sy taty Clarisy a. Hoay, tsy foy. Fananina ianao. Tsy foy. Fa ahoana ho ah? Fa ina nampijanonanao sy tsy nampietsika anao toy izao e. Tsy foy. Tsy maninona fa mety sendra nandalo fotsiny iny. Tonitazim-balana sady tsy navoaka feo mihitsy ange ianao teo e. Sao dia mba tokony tsy hianatra aloha ka? Hoa tsy maninona fa mandehana vidio izay nandrana anao. Avelao ah. Sady efa mpahazo matetika koa nge zao tatoato e. Efa misindra ihany io rehefa maikaina. Tsy amporano ngamba. Ary aza masika ka? Marina ary zany marary hafahafa manakaiky ny valahako zany. Zaho zany tena tsemboka be vetivety teo sady tsy mahazo aina mihitsy. Io ranga atao hoe tsy maninona fa sao dia voatantara ny kiajy any amin'ny tateranina any dia ampiasa saina azy io indray a. Tsy afoy. Toa be ny endrikeo fa misy inona? Tsy misy inona ka. Koa nahoana no ny varoarika be ohatr'izao ny endrikeo e. Fa inona ny antony tsy afoy a? Olana ara-pahasalamana sa olana tany am-pianarana? Neny a. Efa miteny aho fa tsy maninona dia mbola misisika ihany ianao.
Hamorona zany. Jereo koa raha tsy lasaka zintina nge. Ary tato ato ianao dia saika ohatr'izao foana fa amin'ny manafina aminay ny antony a. Efa hoe tsy maninona ho afa za manamy amiko ianao. Eny ary. Lasa kely aloha zaho jery sakafo ao an-dakozia sady efa iny koa rainao. Dada. Hoe, tsy afoy. Fa atao ohatran'ny hafahafa ny masonao e. Hafahafa hoana? Hoay marina. Tsy afoy. Zanako. Fa naninona ianao e? Voaza hoa! Clarissa! Clarisse! Vonjeo aloha! Fa misy ina ry arin-drato a. Hoay marina. Tsy afoy. Fa naninona izy ry arin-drato a. Ao aloha kopakopay izy fa ninjera be teo e. Andrekafo. Bakapatraka be na tsy ambony dia io sy ninjera io. Tsy afoy a. Tsy afoy. Mahita anay vendry e. Dada sy neny anky reto e. Jereo tsara. Jereo. Zay ihany hoa reto. Tsy afoy. Fa naninona ary mifavitokatsika ry arin-drato a. Toreraka be nge izy sady mivandravandra fotsiny fa tsy miteny e. Maty ny zanako re olona. Sareny tany alehako e. Efa tsy karotra ihany izy fa ohatry ny hafahafa teo fa izy moa laza hoe tsy naninona. Kanefa dia sao. Losy tia marina i arin-drato. Zanatsika hoa. Ary atao iny ndreto ka e? Hianatrako. Tsy mahazo mihetsika eo ianao. Mazava. Vao maly nge ianao no famonjeny. Ary eo e. Tody tsara hoe ianao aty amiko. Fa misy iny e. Hafahafa? Masondrineny koa nefa hafahafa ka. Za koa tsy maintsy mandeha mianatra fa taranja fototra mihitsy zay any io maraina. Ohatra ny lasa mangana nge manodidina masonao zany e. Izy roa mihitsy. Nitare moa miafeno tasy kelikely. Fa miarotoro mianatra nga ianao isan-kalina. Fembenanareo isaky ny mihetsika aza tahaka ninona koa ny retako tory eo. Raha mba fantatra moa fa oriana namelanao teto maly a. Angamba tsy nisy nataonao afa-tsy matoro makaina. Sy karaha izany na dia tsy aharaka. Zangy ka nalabaka ny titony ty e. Dia mahafaty ianao very tsy afoy izao raha tsy mianatra kely indray andro eo a. Mora marary eo indray ianao afaka ny alabaka. Ka tsy aleo ve makaina aloha fa mbola reraka nge ianao e. Andeha eny ka. Sady za série scientifique nefa SVT sy physique chimie ny ataonay ihany. Taranja fototra daholo. Aza manany eny fa efa nanao mafana e. Sady mitondra rano sy kopakopaka. Zay fa lasa. Tsy azo tenenina mihitsy zany dra zaza. Zay mivady no faty amin'ny fitaintainana lava aminy eto. Ozy. Ary lasa izy tsy afoy ny to tsisy olona tsony fandrinany. Lasa ny anatrany e. Fianao very Clarisse adala. Ka tsy azo ny tenenina e. Zaza marary nge iny e. Ianao aza ny gogogogo ny tomary mihitsy maleriva fa andevon-janaka. Ka zao dia hoe navela andeha nianatra indray. Ka efa nanaka anazy nge afa tsy nety izy e. Sa ho fatorako ny tianao. Eny e. Tsapako hoe tena tsy fianarana loatra aloha izazy iny e. Dia inona nefa ny tena retina mahazo azy iny e. Tato ato nge ry arin-dranto ka to ohatra mitaraina marary foana izy iny fa samy teny amintsika mihitsy. Ay ve fa nisy an'izany koa e. Amarin'ny mpianakaviana dia tsapako izay manjoho azy na dia tsy miloaka aza ny vavany. Tokony ho tsikaritra koa nge fihetsiny e. Ny zavatra tsikaritra fotsiny dia ny manodidina ny maso no ohatra ny mangana hafahafa zany. Dia izy mitaraina marary dia avy eo tazom-balahana. Ay koa ianao mahatsikaritra an'izany. Vao nolazaiko azy teo mihitsy. Tato ato koa izy iny ohatra ny lasa mipipi matetika foana. Amin'ny alina izany moa dia famboary marina ry arin-dranto fa misy korodina midridridry be ilay eo an-dalantsara ao a. Tena eny be isaky mandeha mipipi amin'ny alina tsy afoy. Hany ka taitra foana ka
Ianao moa vao mahazo fandriana dia mahatoro-maty tsy mahare izay ambonin'ny tany fa za koa ny araha reto ny farany keo. Zao mila miresaka sika telo mianaka. Zany efa te atoro be. Fa tsy mety ngara raha pisy zany resaka zany. Zao tsika neto dia aleo zao no miresaka. Manoatra ny hoe aiza akory neny no hoe zao tsika no eto. Ka za ngerinay mbola ifo maraina raha pitso e. Mbola misy devoara mila vitaiko raha pitso. Alahady nge raha pitso ry tsy afoy. Ka devoara ahoana? Ka za mifolakandro any amin'ny statizana inona. Momba anao mihitsy anie le resaka ary tsy afoy. Zao tato ato dia tsapanay fa tena niova ianao. Ary ny tena mampanontany tenanay isan'andro dia ianao tsy mety milaza izay mahazo anao mihitsy. Ka tsy tiako filazanareo hafa niova. Tsy mbola nisy fotoana nanaovako zavatra hafa tany ivelany tany ankoatra ny hoe mianatra na hoe mandeha nitsidika ny tontozana ina sy kady zanany. Ka eny hekeko hoe zanakareo vavy tokana. Fa ny fiahinareo abe loatra dia tsy tiako ka. Tsy haiko hoe inona malaza an'izany fa mampalahelo ahy raha fehezinareo amin'ny fianarako aza raisinao atendronao ohatran'izany kosa rery tsy afony teninay Za mihitsiny. Tsy manakana anao ny amin'ny fianaranao mihitsy izay fa tianao lasa hafahafa ty ny mahatalanjona. Niova ny fomba fiainanao nge. Niova ny toe-batanao. Mahagaga anay anefa dia itianao mezaka ny manafina aminay an'izany rehetrarehetra izany. Tsy afoy inona loatra ny antony sombony aiko Tsy maninona za akory tsy vehivavy ratsy fitondran-tena ka hoe atahorana amin'ny areto mifindra azo avy amin'ny fijangajangana na koa efa tritran'olona anao zavatra tsy ampiheverana amin'ny tiako ny mahazaha. Ka tsy zany ange ny tiana ilazaina fa miraikitra be ny masoko. Raha pitsy tohizana raha mbola misy fa te atoro be aka. Tavandrimandry tata sy neny tiako be sa ty biso be daholo. Tsy haiko tena salama ve iny zanatsika iny ary ndranto sa ahoana? Tena hafahafa nge. Na za koa aza mba ny haiko fa tsy haiko hoe atao ahoana. Jefoy, manao ni ianao? Oay, toinao rery no ato. Fanakaizy tatezana inona? Ho avy eo izy fa mbola nisy naleha vetivety fotsiny. Efa nampitaiko taminy afatra ao fa zamana. Dia mba ansoy zavatra kosa fa aza jerijerena ohatran'izao fotsiny moa Reo zao ny asa tanana vita mama raha hijery ianao tsisy ninina masaka ato. Jefoy, fa maninona ianao? Tsy haiko fa ohatran'ny lasa crampé daholo ny vatako rehetra. Ny ve? Indrindra ny ratsambatako hatrany amin'ny rantsoko. Mitady ho sepotra koa. Tena marary ianao ry Jefoy jereo fa lasa laly maso kely vetivety teo. Na ny lokony hoditra ao aza lasa niova. Any am-pianarana zany tena manoatra anao zao. Zany ve? Tsy haiko tsy hoe impiry ny pipi anatin'ny adiny roa. Ary tsy afenako aminao fa na ny lokon'ny pipi aza somary mavomavo hafahafa zany sady mandroatra. Zany ve? Fa ianao ngamoa spasmofile? Fa inona koa zany spasmofile? Ny spasmofile rehefa diso miasa saina loatra ny olona ray noho ny fianarana na noho ny asa na ny fiainana andavanandro dia lasa misy tsy fahampiana ao anaty. Ohatran'ny hoe magnesium sy calcium dia mikorotana ny toe-batany. Mitovitovy amin'izany zavatra lazainao zany mihitsy ny symptôme. Tena mety izay mihitsy ny mahazo Dia fantatro tonton Arindranto sy taty Clarisse zany zao mahazo anao zao. Ataoko ahoana no hitenen'ny zareo an'izany tsy tiako eritreritra be ny amiko zareo ka. Tsy mety zany. Fa mahafaty angao aza ny spasmofile zany. Spasmofile iny fiteny raha le tranga fa spasmofile kosa raha le olona tratrany. Fa raha miomba aloha io dia ahoana Injana be nge io raha zany tokoa mety tsy mahafaty fa mampijaly be io Malasa dala rehefa tena trop. Zany
Fa miangavy anao akajy aza miteny ninina ny dada sy neny mihitsy ianao. Ahoana? Tsy maninona. Aleo fa hividy magnesium masy calcium dia milamina eo. Tsy foy a. Ka raha mbola tianao ny faneraserahantsika dia taterao izay lazaiko. Sa tsy tianao hianatra intsony aho fa hidiany dada sy neny ao an-trano? Na hivezivezy akamidina ty ambanivohitra makany andrenivohitra hoe tsy aby tena. Iny tamin'ny manantona ty iny mama. Atao voatriny hoe tsy naninona akory teo Zay fa hitsangana kely aloha fa ohatrany volovolo be indray izany tongotra sandriko avy izany. Sereny Sady hamonjy vesia fa nivadika poritra koa. Iny ary. Ao masomana daholo ary. Ao mandraisaka tsy afoy fa leloka tena tianao nge io nataoko io e. Tsy afoy ihany zany mahazo mandray Ai, ianao koa ty manoatra noho ny zazakely. Io olona sara efa nataoko tsara be fa zay mantsy ny tena tianao dia aza be felonana eo fa Zareo tokoa zany ndray vazivazy. Indrainao ihany io ko. Aleo zany hidaboka any fa resako manahoana mahalany be. Efa manahoana aloha ny fahasalamanao zay anaka. Tsy maninona intsony sa mbola misy marary kely? Zanga moa maninona ka. Nareo mitaintaina be tsy ahoana eo aretina kely sindra mandalo fotsiny reny. Tsy ahoana? Hitako. Mbola zaza ianao ka mety tsapanao izay mahazo anay. Fa mbola ho tsaroanao zany any aorianandra zanatrika tsy lasa aloha. Inona koa zany teninao zany Clarisse a? Tomatesitra ny fanehoanao hevitra. Marina ny azy dada. Na mbola tsy reny aza dia tsapako fa manao ny haitso zavatra izy amin'ny fikolokoloana. Ary zany toy izao dia ny fifandrombonanareo amin'ny fitesana. Tsisy mahory Fa tena siro ve ianao hoe salama tsara? Fa lazao raha misy ilainao Ary ny afatra aminao na inona tianao sy ilainao na tanjona tsy mbola tratranao dia ny fahasalamana aza atao ambany zavatra velively. Any zao misy olona anana ny daholo na vola na arena na trano be sy fiara. Saingy indrisy fa tsy mety ho salama mihitsy izy na dia efa manao ny ezaka rehetra aza. Motsy zany ny tena mijaly indrindra. Fa tao amin'ny Saint-Olalina ny zanako nanao ananao nga amin'ny teniko. Mialatsiny kia. Sady filama ihany koa zao tsika sy ny mponina eto afaka tapa-bolana eo raha ela. Araka ny nambarany gaben'ny tanàna momba n'ilay hopitaly vaovao tetikasa ny vahiny eny avaratra io. Osokafana amin'izay hono io Efa misy peta-drindrina mipetaka ny ivelany ihany ny amin'ny fitokanana nioko. Nga mbola tsy hitanao iny? Misy peta-drindrina hitako mipetaka fa tsy novakiako. Fa tsara kosa aloha ilay hopitaly vaovao ao io Zany hoe ary fomba sy ara fitaovana zany izao. Hopitaly atao amin'ny place hopitaly fandidinana misy androny antsoina hoe bloc opératoire rony zany. Misy fizahana sy fanafody ihany ao ka. Efa ary fomba ihany koa ny fitaovana rehetra raha araka ny famelabelaraka hevitra farany iny. Efa nandalo teny ihany fa tena tsara na ny ety ivelany aza. Fa ny tena antom-pisiny io ange hony dia natao anaovana an'ireny antsoina hoe transplantation d'organe reny Dia tena te ambanivohitra be aty ve nanaovana an'ilay projet? Nefa vola be tsy misy toy izany fanaovana an'izany. Ka ty no hita fa toerana tsara sy milamina azo anaovana an'io tetikasa io. Sady misy groupe électrogène matanjaka be no ampiasaina aminy eo. Sady misy an'ireny panneau solaire reny ihany koa. Zany hoe tena azo antoka Ary mino nareo fa tsy ho ela akory dia ho fantatry ny olona zany. Lendra moa ireo mpanan-karena izay mitady fitsaboana eto sy eroa araka ny lazain'ny Clarisse teo. Tsy izy hoe famondrana taovako. Na fo, na aty, na vory sy ny sisa zany. Tsisy mampanahy mihitsy zany satria profesera efa matianina sy manam-pahaizana ampitraika efa vitsivitsy anao an'izay no efa voalaza fa ho avy ety iny Etsakelan'izay koa ireo mpitsabo mpanampy sy ny mpitsabo sasany. Zany hoe misy dokotera generalista sy sazy famay ihany koa. Hanky fa re. Inona fa ny fisiany hopitaly io koa no abetsaka ny mponina eto raha izany ko.
Tsy manofo tsontsika fa tanteraka le hoe ndray andro any tsy maintsy isy hopitaly goavambe eto mba tsy ekaraha marary any andrenivohitra tsony. Tena voky. Io ny desera re. Ilaina be matsy ny voankazo ary tena nahazo tombony ny mponina aty ambanivohitra. Indrindra fa andro fahavaratra ohatr'izao. Sady natao salade de fruits mihitsy izany. Tena voankazo karazany 10 mihitsy ne izany. Tsy afoy. Fa inona le olana? Tsy afoy. Haiko fa tena te andobe fotsiny. Mahazo tolo nareo a? Oe, tena marary ny zazinga Clarisse. Na izy aza lasa mekily. Manodidina ny maso ny lasa memangana hafahafa sady ohatrany misy posy zany ine. Ohatrany hoe misy rano miangona ambany maso. Zaho indray izy milaza fa te andoha. Tena matahotra ahy Arindranto a. Izy tsy mety milaza hoe ahoana. Sao te mba be voka azy izy iny. Sady izy mipipi lava sy mitambalany ity. Tena toe-batan'olona manananaka mihitsy raha ny fahitako azy a. Andriamanitro, reraka be. Marary ny lamosiko sady mafanafana be tsy hoe ahoana. Nivadika volovolo be daholo indrindra tsy ambatako sy ny rantsoko. Ary ny tena entsana dia pipiako lasa mavomavo. Tena mila tsy halatsaka pipi aza fa lasa mamay vehatra amin'ny tataviako angamba. Zay ka. Oe, ary toa misy raha. Tsy maintsy manantona hopitaly tsika ary tsy afoy a. Ny tena zany mihitsy. Na tianao na tsy tianao tsy maintsy. Araka ny test de grossesse natao aloha dia tsy bevoka ianao. Dia inona fotsiny nefa e? Tena marary mihitsy ianao a. Tsy hay hoe inona. Sady mampitaintaina lavana eto. Aika tsy ato ihany reny manao andreny mitaraina marary sy mandondoa reny fa hatra ny ivelany ihany koa. Sady ny tena mampalahelo dia nareo anafenana ny mahazo azy. Nefa izy efa hita fa tsy salama. Na iza izany jereo fa efa mihamiaina foana e. Za mihevitra hoe aretina kely tsy dia manahoana ilay iziko. Lasa mandreraka sy mampijaly ahy. Efa ninana magnesium masy calcium mba hampodiana nefa dia vao maika reraka sady lasa marary be rehefa mipipi. Faran'izay zao lasa nisy inona? Tsy afoy. Misy inona lasa ao aingana? Misy raha. Andriamanitro. Mora mirainao mihitsy ange izany tsy afoy. Tsy tena zava-doza zany a. Sofa nisy an'io hopitaly vaovao nitokanana io aloha. Ndao iny avy hatrany aloha nao re. Dia tsy maintsy hoe eny ve? Hiakatrany andrenivohitra indray. Sa tianao hivezivezy lava eny tsika e? Andao reo eny fa hanampy anareo ahy e. Lazaka ihany koa mama fa izy tsy afoy matsy mifanakaiky be. Dia ahoana dokotera? Eno a? Inona tokony ataonay izany? Tsy maintsy mijanona aty aloha izy anaovana fizahana. Dia tsy maintsy atao soseroma ihany koa fa tena reraka be izy a. Fa inona nefa ny tena mahazo azy? Ny valon'ny fizahana no alalana an'izany mahazo azy zany e. Fa ny zavatra hita eto aloha dia somary miakatra ny maro-panany. Somary miadana ihany koa ny fitempo-mifony. Dokotera, ataovy re izay mety. Zanakay vavitokana eny tsy afoka. Ninona mety ho tambony sy tadiavinao mba hampiverina ny fahasalamany dia ataonay re izany. Eno fa nahitrongy hatramin'ny lohanay aza dokotera. Aza mananareo fa ezaka izay ary asanay zany amin'ny mampitsabo anay e. Miangavanareo fotsiny mba hivoaka azafady. Tsy maninona ve izy nefa dokotera? Madama, olona marary izy ka mila tsaboana. Aza mananareo fa tsy anjoso akory izy e. Clarisse, andao hivoaka aloha fa
aleony mpitsabo anao ny asany. Tena matahotra Arindranto a. Tonton Stantine, manahoana izy ao? Tsy maintsy nasinasiarao mizy reraka be loatra hono. Mbola atao analyse scanner ary échographie ihany koa, zay vao hita hoe inona ny mahazo azy. Zany ary tena efa avolenta be ty hôpitaly ty zany raha manana an'izany rehetra zany. Tsarakaraka ny mahaty ambanivohitra azy. De alao aloha andrasana de ho hita eo zay valiny. Eny ary, iantsony mamany an-trano aloha de miverina eo zay avy eo. Zay fa mirary soa de mahereza. Zasa rénale hoe dokotera? Eno aminareo ny insuffisance rénale dia aretin'ny volo noho ny tsy fahaizana manandalanja ny fomba fiaina ka reraka loatra ny rein ary farany dia tsy mahavita ny asany. Mampalahelo nefa dia tsy sitrapanafody izy io fa dia dialyse no atao hanadiovana ny rà na Fa fomba fiaina ahoana moa? Ianao dokotera? ny sakafo hohanina, ny abetsahan'ireny karazana rano miloko sotroina toy ny hoe dité sy ny kafe, ny tambavy na ireny zava-pisotro misy alcool sy ny gaz ireny izay tena mandreraka ny voa ny fandonana azy ireo ka miteraka aretina. Eo ihany koa ny raritsaina be loatra na hoe stress zany, ny finanana calcium be loatra, ny protéine, ny sakafo chimique, fa indrindra moa reny aretina ela tsy voatsabo reny. Ao anatin'izany ny bakteria sy ny mikroba anaty tatavy, raha misy ny farareny ka mety ifandray amin'ny voa. Ay ve? Kanefa ny voa no taova mifantina ny rà sy ny loto izay mifanampy amin'ny aty. Fa zao ny sara fantatrareo dokotera? Ho an'ny olona mahazoazo taona aloha ny diabety sy ny tsotra dia manapotika faran'izay aingana ny voa. Diso be tsika mieritreritra hoe ny mihinana fanafody tension mandrapahafaty manimba voa. Mifanohitra amin'izany nefa no izy. Mila mihinana fanafody rehefa misy tension mba hiarovana ny voa tsy ho simba. Tsy afoy ve? Inona tamin'ireo ny tsy nentina nataony ka nahazonony an'izao aretina izao? Zaza tsy dia misotro rano be ohatrany ahoana nefa tsy hoe tsy misotro mihitsy ihany koa. Tsy dia misotro dité sy kafe ihany koa izy. Fa indrindra tsy misotro zava-pisotro misy alcool. Efa miezaka be mihitsy tsy mividy an'ireny sakafo misy akora simika ireny mantsy. Ezahako foana mba hisy voankazo sy legioma ny sakafona hiato. Charbon koa nampiasainay fa tsy hoe courant. Za mihitsy aza ny nanapa-kevitra nidina ty ambanivohitra izay misy ny ravavin'ny Clarisse vadiko dokotera mba hanana condition de vie tsara ary hinana sakafo ara-pahasalamana. Rotoroto loatra mantsy ny fiainanao an-drenivohitra sady ny fandimana rary izay mivady tany. Ny asanay nefa asa tena mivarotra ka naleonay ny safidy aty ambanivohitra. Sady zahay mba manana ny maizy azy ihany raha resaka fananana aloha. Fito taona teo izay no nahatongavanay teto. Mety misy antony hafa kosa angamba amin'ireo volazako ireo no nahazoana an'ireto aretin'ireto e. Saingy ny azo antoka aloha dia tena nandreraka ny ray ny trangana azo azy ary dia tsy niraraina ateny foana izany ka zao efa tena grave be izao vao hitantsika. Fa grave be ahoana dokotera? Moramora ihany aloha ianao raha matoa. Aza dia misendrotra be ohatrany io. Zao aloha e, miaingavy anareo mba hitony tsara satria izay aloha ny zava-misy ka niatrika an'izany no azonareo atao. Nareo raha teo nampanantenana voatsila akory fa na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana dia ho ataonareo any zanakareo tokana. Inona ny tianao lazaina dokotera? Raha araka ny fizahana natao dia hita fa aretin'ny voa no mahazo azy ary tena efa grave be mihitsy. Efa grave be mihitsy ao amantsy ianao. Voan'ny insuffisance rénale phase terminale ny zanakareo. Andreka io. Zany hoe tsy maintsy sonana faran'izay aingana ny rainy izay efa simba raha mbola tianareo no hahita azy ary tsy ny ray ihany fa izy anankiroa mihitsy. Maninona? Izay izay lazaiko aminareo mivady izay fa tonga nareo e.
Mipetraha aloha nareo fa tsy misy mampatahotra zany. Hainareo tsara fa hopitaly manokana momba ny famindranan'ireo taova toy ny vono no antoko sy nyty hopitaly ty. Ary professeur manam-pahaizana manokana momba an'izany no manoloana anareo zao. Ka inona no mampatahotra anareo e? Risika benga izany dokotera e. Osoloana ny voan'ny zanako. Ary izy anakoroa mihitsy ozy ianao. Dia voan'iza koa ny alona azy. Tonga dia sorzao dia zao ny voako dia apetao amin'ny zanako dokotera. Misy fizarana maro antsoina hoe immunologie, compatibilité HLA sy groupe sanguin, bioéthique ary biopsie. Izay atao hijerena hoe compatible ve le izy sa tsy. Zay vao azo esorina ny volon'ilay tsara sitrapo manome voa azy. Ny tena enjana dia hoe aiza ny ahitana le voa compatible aminy. Amin'izay dia voa anankiroa be izao ke dokotera e. Ny tsara ho fantatrareo ny organe dia tsy azo gardena mihoatra ny ora vitsy ao anatin'ny atao hoe glacière hermétique hypothermique. Tsy mbola misy loha ato na tovainona e. Araka ny voalazako anareo teo hoe tsy azo tehirizina ela ny taova. Mitady nareo zany. Madama moa ny teny hoe ny azo no alana. Zay ny ianao. Zanako io rangahy omeko azy hatramin'ny voamasoko raha ilaina. Nefa na izany aza tsy voatery hifanaraka ny taovan'izy mianaka. Raha tsy hifanaraka moa dia mila mitady olona tsara sitrapo nareo. Andriamanitra, tena enjany ty arindranto Vaovao mafaly fotsiny dia azo atao tsara ny mivelona amin'ny voa iray. Zany hoe ny mpanome sy ny omena zany dia afaka mivelona amin'ny voa iray avy. Dia eritrereto hoe mety ho vinonareo no vonina ara-tsaina sy ara-bola entina manatanteraka an'ireo dingana rehetra ireo. Fa mba hitazonana ny ainy aloha dia tsy maintsy manao dialyse indroa isan-kerinandro izy hanadiovana ny rano. Tiako nefa ny mampafantatra anareo fa vola be ny fanaovana an'io transplantation rénale io centaine de millions maro. Eny, tsy maintsy mitenika izay mivady dokotera. Ary ianao an'izay fomba rehetra mba hampiverina ny fahasalaman'ny zanakay. Kanefa aza atao ela loatra fa sao dia tara vao anenina. Mazava izay dokotera, fa odikely aloha zany izay dinika dia miverina eo ihany. Azafady dokotera kely. Tsy soignante Mirage, inona ny azoko anampinanareo? Saika anontany hoe tsy miasa nga le dokotera fotsifotsy lavalava iny. Somary maranidranitsorona mendrika karana iny. Ay, professeur Gaby. Ay, Vao avy ny antso azy mihitsy zato efa ho avy izy afaka fifakadiny eo raha ela indrindra. Ay. Ka tsy aleonareo mipetraka amin'ny seza fandraisana aloha mandra-patongany. Sa maika be ny ilana azy? Efa iny makatriny izy arindranto Izy mariny dia efa manao akanjo fotsy fiasana sy manao arivava sy orona mitondra malety ty. Ilosako aloha nareo mirary soa. Dia misaotra kia. Andao ary. Azafady dokotera. Manao any ianao? Manao any nareo? Miala tsiny taratara kely fa somary nisy olana momba ny asa dia vao nandamina kely an'izay aloha. Tsy maninona ka. Ndao mandroso ato amin'ny biraoka. Eny tompoko. Mbaka tony any aloha le varavarana azafady. Araka ny fanapahan-kevitra mivady dokotera dia vonona izay ianao an'le transplantation rénale ho an'ny zanakay Tena enjana andraisany aretina maso ny tsy fo izany ka. Tena loza fa mbola naprisieko hinana comprimé na produit chimique be calcium sy magnesium ihany le zanak'olona. Dia fantany ve zany zao fa hoe aretin'ny vono mahazo azy? Mbola tsy niteny mihitsy aloha izay hatreto fa na ny fomba ilazana ihany aminy aza ny herikasy tena tsy hainy hoe ahoana Fa inona aloha ny azonay sy mamanam-pinanareo Ka ny fidodotonareo mivezivezy misahirana aminay manaritra sakafo sy mirakeraka ety amin'ny hopitaly anie dia fa fanampiana lehibe zay Ka ataoko fa ampiko zay ka. Eny fa raha misy ilaina ankoatran'izay dia mitenena foana. Loza kely aloha nareo fa haka ny sakafontsika any an-trano dia miara miverina aty izay sy mama fa izy mantsy mikarakara azy tao. Misaotra kajy Azafady kely azafady.
mba mandalovany an-trano dia alaivo ilay akanjo mba matevina efa napetraka eo ambony latabatra vao miditra ny varavarana eo. Adiniko tamin'ilay izay saika ao aty iny. Ay. Ty ny lakile. Eny ary fa ilozako vetivety nareo a. Dada sy neny. Zanako. Manahoana ianao? Somary reradraraka fa efa tsy manenina ka. Zao ilaza zavatra aminao izay mivadika miangavy an-tanandroa re izay mba hitony tena hitony tsara ianao e. Ilaza zavatra mampatahotra anganareo? Tsy dia hoe mampatahotra kosa. Fa mety ampitaintaina kely fotsiny fa tsy maninona nefa. Ary aizy ty nenitozanina sy kajy. Mbola ho avy eo ihany zareo e. Na zareo koa aza nge mitaintaina sy misahirana kely ery mba ho anao e. Tsapako. Indrindra ny fihetseham-pony tontozanina. Hono atsy afoy. Tsy azonao sara an-tsaina ve hoe inona mety mahazo anao? Tsy fantatro fa aia fotsiny hoe mety sy pasimofily vokatry ny rarin-tsaina amin'ny fianarana. Ary nga moa tsy efa fantatra tany alalan'ny fizahanana ny fitiliana ny mahazo ahy e. Tsy afoy zanako. Ary ito mivony mahazo anao. Insuffisance rénale sa calcul rénal? Insuffisance rénale le mahazo anao. Fa tsy misy tokony akivy zany tsy afoy efa eto izay ray aman-dreninao eto anilanao mandrakariva. Ary lasy professeur fa azo atao tsara nge manolo ny vo e. Kely ny fanantenako neny raha isan-jato ny chance amin'izany. Tsy marina zany ka. Efa manao an'izay fomba rehetra izay mba ho anao. Matoa ny olona maty vokatry io aretina io dia tsy nanao dialyse izy sady tsy voasolo ara-potoana ihany koa no voasimba na ihany koa tsy fisiana ara-poly e. Misy soritra na fambara miseho mian-dalana araka ny fivoaran'ilay aretina. Mipipi matetika ilay olona ary miamiova ny lokon'ny pipihany. Somary matroka aloha dia avy eo mivadika mavo ary ny farany mitompo mena mihitsy aza. Nefa mary mangirifiry izy ao anatin'izany. Riraka lava na crampe matetika ihany koa ilay marary, indrindra ny ranjony. Marary manandrify ny lamosiny na mivoaka fanana hafahafa manandrify ny voany. Indraindray aza moa mavesatra mihitsy na marary. Ny vatana mety tsy dia hisy na hisy fiovana hafa ankoatran'ireo. Moa ve tsy nisy nahazo anao ireo voalazy ireo tsy afoy? Mifona neny fa atsokoka iny nanafina ny marina taminareo hatramin'izay. Sao nareo sahirana noho ny amiko. Tsy kapika anao nge izay na andaja fa hanampy anao azy. Efa elaela ihany ireo fambarany tany sainareo ireo nahazo ahy. Saingy nezahako nafenina foana satria tsy tiako ho tapaka ny fianarako. Fa aza manahy. Aza manahy fa efa manao an'ny fomba rehetra izay ialana amin'izany aretina izany. Aza mandatsa-drano maso be ohatran'eo rehefa tsy mety ho an'ny fahasalamanao anie izany. Dia inona izany ny vahaolana hitanareo momba an'izany? Dada, tao misempotra ianao. Haiko fa zavatra tena mampanahy be izany matoa mampalahelo anao mafy toy izao. Satria dada lehilela mahery sady mahay mitraka amin'ny olana ny dada hitako hatr'izay. Fa tia manoloana aty kosa dia toa dada feno alahelo. Jereo fa nrotsaka mihitsy asa ny ramasonao. Zao tsy maintsy atao opération no zanako. Izay sisa ny vahaolana farany araka ny fizahanana atao. Izay tsy nolazain'ny dokotera taminao mihitsy. Tsy maintsy soloana ny voanao. Andre, fa tena ahoana loatra. Be dia be nge ny olona tsy mifotsony avy natao opération izany. Matahotra ka. Tsy afoy
aza manao ohatrao ianao fa tsy zakako ka aza manontany akory izay mety hotohiny ao an-tsainao fa efa milama avokoa ny zavatra rehetra. Ianao salama ny tanjona. Sady motsy ianao miverina mianatra sy analabaka ve ny tanjonao iny? Izany mihitsy. Dia ho karzay ny ranomaso izay ny zanako Zao misy surprise omenay ianao raha afaka baka somatsara eo ianao. Fa zao aloha ndeha hijery sakafo ara-pahasalamana ho anao ny reninao. Ao rehefa tsy ala eto aniranao intsony mandram-piverina. Rehefa mba nanahoana ho tsy foy ao ny hopitaly koa moa tsy azo vanginy olona be dia be nefa isaky ny fotoana famangina dia nareo mivady ihany mba havelan'ny dokotera Makoko. Izy efa mipetaka serum sady atao dialyse dia tsy dia marary intsony. Fa tia paoziny ao no tena mahavaky nofoko. Fa ahoana ry tonton? Nosolainao ny lohany. Lasa tsy matambolony ny hototoany sady mandreraka azy ozy ny dokotera. Izy amin'izany mangamanga na ny endriny sady manify dia manify. Mety noho ny ati-tsainy koa angamba mahatonga an'izany. Stressé be loatra mantsy izy tato ato izay. Mety izay tokoa angamba. Nefa na izany aza efa mampiasa an'ireo karazam-panafody anie ny dokotera mba tsy handreraka be azy amin'ny fidiny amin'io aretiny io sy mba hoe mba hampatory matetika azy. Izany tokoa aloha eo ihany fa tsy afaka nandalo taty intsony mama fa nisy ny antso telefona izy hoe hiakatra ny andrenivohitra fa misy an'ilay vazaha izay niara-nasa tamy momba ny asa tanana izay nataony io dia lasany izy. Ay kosa tsara kosa izany ko sady mbola vita ihany angeny eto mifampiantso eo ihany izay raha misy vaovao tokony ho fantany. Mino fa tsy maintsy miantso izy rehefa tonga any ka. Fa hono tokoa Rovina izany ny ataony opération amin'ny herinandro. Ay, izany hoe efa hita ve izany le donneur na le tsara sitrapo hanome ny voa azy? Eny efa nezaka izay. Oe, mikopa tanana ty amintsika tokoa professeur Herindranto Mino fa tena tsika mivady mihitsy ny antsony. Ilozanay kely aloha se dana moa fa efa miamaizina ihany koa velany eo. Izay mivady mantsy no fandimianao garda malady ety. Ka dana ho afa efa be mivita se ny tranonay jerijerena tsara. Zay eny ary mirary soa dia mampamangy amin'ny tsefoy ao. Raha maraina indray zany mandalo aty maka an'ireny fitaovam-pihinana ireny sy manatitra ny sakafo anareo indray. Mahereza hono hoe ozy kady zokonao misaotra kady efa herinandro izay ny ela mamateto nefa na dia antso milaza fa tonga ny andrenivohitra any asa tsy nataony akory. So mba lasa ny andafy ary izy ny entin'izany fahasalasainy fa hiara-iasa amin'izany no ny asa fandrariana izay ataony izany. Azoko moa zarana ary izy misy mahita sy manohana amin'io asa ataony ioko. Nefa na izany aza ve dia tena adininy hatramin'ny tsefo marary efa hita amin'ny famiady amanainany amin'ny hopitaly. Raha ny fifandraisan'izy mianaka toa tsy mitombona ka. Kosa tsy mahazo mialona rehefa mila manaraka hatrany amin'ny salle d'opération. Ao rehefa hiaraka aminao foana izay tsy saraka izany tsika. Tena miala tsiny rezo mivady tsy azo alohan'olona hafa ny amin'ny salle d'opération satria fantatra ireo tsara fa aretina no lalovinao. Anona ny fofom-panafody ao aza tsy zakanareo indrindra moa mahita ny zanakareo hododiana sady manelingelinanay amin'ny asanay izany dia tsy afaka ny hijery azy izany izay. Eno efa miteny aminao za madama hoe tsy afaka. Saripady loatra ny resaka fahasalamana izany ka aleo mitandrina mba tsy sy ny zavatra hafa mety iseho sanatria. Ny zanakareo sitrana fa nareo kosa hitondra takaitra rehefa avy eo sady manelingelina ny asanay mpitsabo azy zany. Ho hitanareo foana zanakareo rehefa vita ny opération dokotera. Aleo ary aloha izay mba hiresaka amin'ny vetivety vao entinareo amin'iny brancard iny izy. Zanako vitanao zao
Rehefa vita fotsiny io opération io dia anao fetipetsika telo mianaka. Dia ataonay daholo koa izay tiandry rehetra. Raha tsy mety dia ahoana? Fohanao an-tsainao aloha izany, tsy afoy a. Tsy maintsy mety io. Maty ihany indreo fa tsy hoe mpanao tatouage eny an-tsisin-dalana ireny akory. Marina mihitsy izany. Toa mandinika be anareo. Fa matahotra anganareo hoe sao zao ny fotoana farany ifankahitantsika. Kosa tia ampahiry anao fotsiny izay. Faly azy izay hoe azo tsaboana na retinao na dia lafo be aza ny fitsaboana. Noho izany ho salama tsara ianao ka ilama amin'izay tsika telo mianaka izany a. Aza matahotra fa tsy maninona io e. Anisan'ny zavatra tena tianao ny kala ka eo tsika telo mianaka ifamihana mafy dia mafy. Eny tokoa, marina izany. Mamy kely tokoa kay rehefa mifankatia ohatran'izao ny mpianakavy. Ary tsy tokony ho am'faratsiana toy izao ihany fa amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Tianay be moa tsy afoy eo. Reko nipatraka tato an-tsoroko ny faingan-dranomasina eny. Malahelo izy fa mody mafy manoloana. Sany tokony atao hoe fondreny. Ndre sany fitopoko ny fony dady. Tô tena mitopotopoka mafy ery izany. Aiko fa mafy tena mafy aminao dada ny mahazo toy ny manana iabe izy kanefa dia tsy afa-manoatra. Tena tia izy. Ary tena mifanakaiky tokoa ny fonay. Marina tokoa ilay teny hoe ny ray sy ny zanaka vavy tena mifanakaiky. Andriamanitra, ianao malala izay mahasoa anay. Ok izay fa tena efa nomena fotoana lavabe nareo e. Sarobidy loatra ny sekondra ho anay mpitsabo. Miangavanareo ialeto azafady fa ho alefana any amin'ny bloc izy. Mahonena an'ilay zanako a. Aretin-draha tsy tia mahazo azy fa tena hitako reraka be ery izy. Dokotera Mirary, mba hitikely manaraka azy inge reto fitaovan'ireto e. Oay, le seringy andromana azy koa Zadino a. Azafady dokotera. Ie. Manaraka anao any koa zany za. Ino ny mahaidy soin ataonao fa ianao nge no anampy anay. Tsy vitako rery ny opération fa mila dokotera hafa na dia irakirahako fotsiny aza. Ka ianao rery ve avitanao an'le transplantation? Tsy tokony hisy anesthésiste na professeur hafa ve? Toa ianao indray mibaiko ana. Professeur spécialiste manokana momba an'izany angeny aty e. Ianao ihany no laiko dia ampy. Le marary atao opération zay efa tonga any amin'ny bloc matahotra mijerijery an'ireo fitaovanao ireo. Ianao ty ilozanao mifandahatra amiko eto fotsiny. Tiako ato misy olona maka rendez-vous. Ary tsy ianao ngano mitondra an'io plateau de soins io? Ouais, eny tokoa. Dia mba katony-kely ange io varavarana io azafady. Oay, le olona milahatra ambirao koa regny mba teny varana io azafady. Oay, le olona milahatra ambirao koa regny mba teny afaka mandray anareo ny hoe professeur Gaby fa stagiaire no mandray anareo rehefa avy eo. Zay a? Ok. Enina tsara hoe fy zano a. Hatramin'izao mama le lasa niakatra tany Antananarivo izay nilaza fa tsy ela dia verina mbola tsy niantso foana. Antsoina tsy tratrantso. Fambahinina poharina azo andrisaninina raha izany. Nefa mino anareo fa tsy maintsy mampilaza antsika eo ihany izy. Mety misy manahirana azy koa angambany saingy tsy tianao lazainy amintsika. Dia mety ho inona ka? Ty laharana finday antsoina tsy mety tratrantso ty koa zao ny tena malasa ny saiko. Ka nasaha koa aza nge mba gagy. To tsy mino aho hoe zaninona ny ahavitany tsy hifandray amintsika na dia antany fahasalaman-tsaifo fotsiny ihany aza. Ka izay indrindra manko. Raha zany koa ngamba nieniny tsy afoy dia asa izay ahazo azy. Ka na tsy afoy aza nge amin'izao ka mbola anaty salle d'opération foana e. Mino fa tsy mbola mahatsiaro tena izy izay. Tsy maintsy toranina manontolo mantsy raha fahazahoako an'izany resaka transplantation d'organe izany. Fa iza marina moa zany ny tsara sitrapona ny mevo azy.
dia tsy fantatray loatra se izay nataon'ny dokotera tao fa mandoha vola ihany anie ny fantatray dia izay ny zavatra fantatry fotsiny izao dia hoe voan'olona salama tsara sady compatible aminy mihitsy ny nafindra aminy ka mahazo matoko izany izay ray aman-dreny fa ho sitrana ihany ny zanakaiko. Efa betsaka izao ny olona mivarotra ny ilana rainy mba ahazoany vola. Zany a? Azo atao tsara mantsy mivelona amin'ny ray anankiray araka ny fanazavana professeur. Fa nga moa tsy vorony any tsy foany soloana fa engany tokoa mba ho avitra somatsara izy ka. I Clarisse izao no mahalala ny resaka lalàna momba n'izany transplantation rénale izany ko. Sahoana vadika? Raha ny tena marina aloha dia tsy hay izay antony na noho ny tsy fahampiana fitaovana aty Madagasikara na somponao tao foana ny manana marary amin'ny fitadiavana voa mifanaraka amin'ilay mararin'izy ireny. Tonga azy ireny amon'olona na koa ny traikefananan'ireo dokotera malagasy ny tsy dia ampy loatra amin'ny fanaovana suivi sy ny fampiasana fanafody na antony hafa fa tsy misy hôpitaly manao an'io resaka transplantation d'organe io eto Madagasikara raha tsy tia hôpitaly vaovao manara-penitra mitokana aty ambanivohitra ity. Any Inde any mantsy ny tena mpanao azy ioko. Fa dia vola be tsy toko tsy oforoana ny fanaovana an'izany ka izay no mahatonga ny olona marary vo eto Madagasikara miaritra izay fitsaboana misy eto. Any ka dia mionona amin'ny chimiothérapie sy ny dialyse eto foana nefa ny fanafody sy ny ofanihevitra hijanonana lafo be. Zo ihany tsika aloha fa nanambola tahiry betsaka fa raha tsy izany dia namoy zanaka angamba sanatria. Fa na zany aza misy tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona ihany ny zava-misy ato. Fa ahoana? Ohatra fotsiny izao ny non assistance à personne en danger dia tena voararany lalàna nefa firy ny toeram-pitsaboana mitazana fotsiny sy mamerina marary mody rehefa tsy manam-bola izy ireo. Na dia efa hita aza fa dans le coma ny sasany. Hita ty tranga tiana dia eny amin'ny tobim-pahasalamana-panjakana azy. Hôpitaly raha eo andrenivohitra raha izay izao terenenao fitiliana tahan-tsiramamy ianao na inona mahazo anao alohan'ny hitsaboana ary misy sarany izany izay tsy manana dia asainy mitady aloha vao raisiny nefa dia eo amin'ny urgence izany eo ihany koa ny fanavakavahana na ara-bolokoditra na ara-tsaranga. Rehefa sahirana ianao dia stagiaire no mandray anao ary izay tonga dia manoratra fanafody vaovao daholo. Ny eo tsy ampiasaina, ny eo ampiana. Ny valina analizy na scanner izany moa dia efa maty ilay olona mbola tsy mivaly ihany. Nefa ny sasany manan-katao mivoaka afaka ora vitsy-monja. Tena mampivarahontsana e. Izany aloha eo ihany fefa miahita ny olona angamba ty hôpitaly ty. Vao maly any na rehefa misy olona mitovy tranga aminareo koa ny tonga taty. Fa ny an'ilay nentin'ny zareo indray dia ny aty mihitsy ny mila soloana fefa potika be. Na mandoa le olona na mivalana dia ohatran'ireny ranon-tsôkôla ireny no mivoaka avy any sady misy potipotin-javatra tsy fantatra. Tena zany. Nefa raha tsy diso toa soloana atim-biby eny ny olona raha mifanaraka amin'ny toe-batan'ilay olona. Ka izay indray aloha ny tsy haiko ry tonton tena aza marary ihany fa hianjana ny toy izao ka. Raha tsy manam-bola izany dia tsy maintsy manisy ampy sisany atao. Raha ny toanay moa dia tsy mba manana vola be toanareo ko. Mila tandrovina fotsiny ny fahasalamana dia izay fa izany koa no atao ampiasa saina eo. Marina mihitsy izany fa dio sety mampiasa na mihinana vokatra simika be ity indrindra fanafody tsy nahazahoana lalana avy amin'ny dokotera io na fihinanakinanam-poanany ireny. Eny mila rindra salama maraka ny tokony ho izy ihany koa ny fomba fiaina sy ny tontolo iainana mba ahazona fahasalamana feno sy tsy handreraka ny tontolo andro. Fa indrindra mila ialana lavitra mihitsy ty resaka stress ty fa mahatonga depression tena enzana be io mantsy ny tena mahatonga ny fikorotana ny taova rehetra ao anaty sy ny trouble hormonal ka mitarika aretina ho an'ny vatana. Dia ny farany izy fiatraikany amin'ny tosidra sy ny fararian'ny vo. Tena marina izany ny fanaovana fanatanjahantena koa izao ny hitako hoe anisan'ny mampiena ny ora-tsaina io. Tena marina mihitsy izany fa eo koa ny sakafo hohanina mifanaraka amin'izany. Mila mifandanjana mantsy ireo hatramin'ny rano sotroina. Tsika aza mba mivelona ety ambanivohitra amin'ny rivotra madio sy milamy ohatran'izao ko. Fa ny ankabeazan'ireo ao andrenivohitra ao ireo nge saika manana olana amin'ny resaka tsy fahasalamana daholo. Indrindra moa ny avoka teraky ny setroka be ny ozinina sy ny fakimandy miparitaka eto seroa.
Efa voalaza amin'izao fa ambony ane ny falitony ny rivotra. Oay, nikopatanana le dokotera vavy io. Tena miantso antsika angamba izy zany fa andao iny aloha vetivety ka. Za koa ve mahazo makany? Aleo angamba izay mivady ihany makinika. Azafady indrindra. Eny ary fandrasaka eto amin'ny trano saleto nareo e. Ataovy matotra kosa dokotera. Firy andro zay zanakay no nijanona foana tao anaty salle d'opération. Sy mbola fantatra ihany hoe nanahoana. Mitony ihany aloha anao madama. Mbola manao ny asanay zay. Fa efa vita fe zany le famindrana ny voa sa mbola tsy vita e. Eno a? Dia nisy fahasarotana sa nandeha tamin'ny atsakany sy ny andavany. Ray aman-dreny ngely manontany fa tsy olo-kafa akory dokotera e. Sady zanakay vavy tokana ane izy e. Raha efa niteraka ianao dia mino aho fa tsapanao zany atao hoe fitiavan-janaka zany. Zao hoe raha pitso aho milaza ny valiny aminareo mbola sahirana koa mantsy za io e. Ka dia miala tsiny aloha fa dia androkanareo hiala eto azafady Eny ary andrasanay foana na rapitso na oviana zay andrenesanay fa nandresy tamin'ny aretina nahazo azy ny zanakay. Sady raha izay volalanina izay efa tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy tsony dia tokony vaovao tsara no hoeninay. Azafady professeur, manahoana nareo mivady? Fa ahoana? Ahoana ny aloha zay? Mandrosoa ianao dia mipetrapetra tena miala tsiny aminareo mivady fa mbola iretsaka zay mindala nareo. Eo hoe miala tsiny da androkanareo hiala ato. Moto hoe mendalana indray. Anaty trano reto Katonkely ny varavarana azafady. Satria moa le izy resaka confidentiel le hoe ho resantsika sa tsy zay? Eny e, azo lasaina ho izy izay tokoa. Eny ary mipetrapetra ianao dia eto ny resaka ao. Dokotera, tena mandangy aminay ianao e. Tsy maro zany. Tsy mahatsarosarako. Tsy mino Tsy mino ary lay tokako. Tsy afoya. Dia tena hoe intsika telo mianaka ny faminy ve ny fotoana niarahana fasana. Mahireza izy mivady efa nanao ny aranena rehetra zay ary efa nanao ny fomba rehetra mba hitazomana ny fa tena tsy tany lasa ihany izy. Alatsinainy no vita ny opération ary nizotra tsara sy tsy misy nahiny ndalaka misy tolakandro moa nanomboka ny complication. Ny tena marina nanao thrombose izy izany hoe nisy raha nivaingana tao anatin'ny lalan-drany voany mety ho vokatry leo carcioma be da be nohaniny talohan'ny opération zany. Tena ambony be mantsy ny tahany calcium sy ny magnésium atao anatin'ny rahany. Tsy maintsy nitrondroma heparine nanao fractionnisme mba analana an'le thrombose. Nampalahelo nefa dia nivadika hémorragie zany ary zay no niteraka ny mankiny ianao e. Taonany nenako nitondra zanako tato amin'ity fatina hôpitaly ty. Raha nitoko sy ny fampanantenanareo amenakavy dia tsisy olona maty zany mivoaka ato. Na ny be ny tanàna nareo mpitsabo dia mitovy daholo. Manoatra noho ny mpanao politika. Sara tsy zany tsy fantatra hoe toe-tsaina gasy fariraraka. Kanefa aoka mifantatra reo fa anisan'ny tena sarotra mihitsy zany famonjana atao zany eo amin'ny sehatra ny fitsaboana. Ka tokony voafehanareo zany dokotera. Tsy ianao io ako nametoko sy nampandripandra ny sainay fa asanareo zany sady efa izay mihitsy ny spesialite anao. Ko nahoana indray ary ianao zao no mahita lazaina fa sarotra zany e. Azonareo atao no mijery anazy mialoha nitongana anazy tsy maintsy afindra hevitra izy mba tsy bahaterana satria mbola be reo marary vo mila fadidina oatra anazy. Ilio koa fa efa rasany. Ampitiry indray marary manaraka ho finoiny e. Fa mialoha zany dia azadinona ny mitango ny vola be tsy toko sy firoana any amin'izy ireo. Fepe kely ihany no mivavanao madama. Dokotera manana ny maizy azy fa tsy fatritran'olona korony ka aoka ianao hitandrina. Azadinona fa mety ampikadranao no vava-tsiambina. Le zéro risque n'existe pas. Tsy erreur médicale ny kanjanako fa complication post-opératoire. Ary sy tompona andraikitra ny faharefonina ny vatany marary zay. Marefo loatra ny zanakareo. Ary to sady manao menasy ianao no mbola manambany ihany koa.
Zany ve ianao dokotera? Professeur fa tsy dokotera azafady a. Raha tena manam-pahaizana ianao rangahy de tokony hiaka ny toerana mpitondra marary indrindra moa ireo namoniny ainy. Ikarakara ny taratasiny amin'ny antony nafaty azy ary ireo dingana rehetra tsy maintsy arahana amin'ny fahamana ny vata mangatsikany. Ao anatin'izany de misy ny taratasy vitsivitsy koa mila karakarainareo eny amin'ny commune sy ny gendarme. Fa zao aloha omeko alalana nareo mivady raha hijery anazy. Sakiri pavy ataoko ahoana kely iny hoe tsy ho hitanay tsondria. Atsaro ny sangisangytsika mbola tianay foana ny miaraka amindriny indrindra fa i mama tanora loatra ny sady mbola tsy natratra ny tanjondria akory nefa dia noho izany tanjony sady natonga andrianafina ny mahasaotry. Zery atao ahoana fa tsy maintsy mitrakitsika. Mafy zany ray aman-dreny andevon-janaka zany saingy tara loatra angamba ny fitsaboana azy. Indrisy fa tsy manan-janaka intsony izay mivady. Lany tao anatin'ny fotoana vitsy mba ho vidin'ny fahasalamany no volanay sy ny tahirinay saingy tsisy vokany. Io hôpitaly io mihitsy ny tsisy ilana azy. Hôpitaly tsy mivalina mpamon'olona. Tena nanenenako mitondrako ny zanako tao. Efa lasa no tsy ampiverina ny ainy tsony ane zany. Efa resy alohatsika izao dia mangina sy mamoaka ny alahelo amin'ny tomany no azontsika tao. Le izy koa nge efa hita hoe hôpitaly vao vita voainginy. Mbola tsy fantatra na ireo fitaovana ampiasaina na ireo mpitsabo sy mpiandraikitra ao anatiny. Saingy noho itsika manana ny marary mafy sady ny fandraika tamin'ny spesialite an zareo dia izay nahatonga antsika ho resy lahatra nitondra azy tao saingy Indrisy malahelo mafy ary tonton Stantina indrindra amin'izao tsy mahita ao mamy izao. Fa dia tena tsy mandrenesam-baovao mihitsy ve ny momba azy hatramin'izao e? Eno tsy haiko re sady tsy tratra antso mihitsy izy no mbola tsy niantso ihany koa. Tena mampieritreritra ka. Fa inona daholo koa ary zany? Tsy haiko. Raha hoe andeha hitady azy anefa tsika sarotra zany satria izy tsy nilaza mazava an'izay tena atondia. Raha ho any Antananarivo indray tsy ho hitatsika hoe aiza no ahitana azy. Tena lasa saiko mandinika zao zava-misy izao ka tsy mino ny saiko hoe mama dia vita zavatra ohatran'izao. Sady hatramin'izay tsy mbola nisy mihitsy ny ohatr'izao. Efa ho firerinandro izay tsy naharenesam-baovao tokoa. Fa tsika koa moa sahavariana tamin'ny fitsaboana ny tsafetetoko. Tena misterika. Tena misterika. Ary mampanontany tena ihany koa aloha e. Mandrosono manaraka. Madame Clarisse. Inona mahataitra anao dokotera? Sa tsy tokony ho aty amin'ny hôpitaly tsony avy e? Gaga fotsiny aka. Gaga? Inona tokony hagaganao? Mahasose tsara aloha ianao e. Ka inona no marary anao? Tsy misy marary ankoatra ny zanako professeur. Hainao tsara angamba izany atao hoe fondreny izany na dia raim-pianakaviana azy ianao. Ny antom-pisiko amiko dia ny kolokolo sy anao izay hatavita amin'ny menaky ny aiko. Kanefa indrisy fa tsy vitako izany. Tsy azoko le tianao tongavana. Mbola tao anaty fisaona izay tao anatin'iny herinandro iny. Mangidy tsy laitra telona ny rorako. Maizina sy oram-baratra amin'ny fiainako isan'andro satria ny zanaka itokana ny lasana dia efa nandaniana vola aman-karena aza. Tsy mitombona ny saiko ka izay ny atongavako eto. Ka ny zanako ange madama ka narary na lasa azy. Tohatra ny hoe manome tsy ny anay mpitsamo mantsy nareo. Aza dia tia manabahadolona loatra ianao professeur. Satria ve ianao mihevitra fa nitambany vohitra dia tsy natao ahay ireo karazana lalàna misy etỳ amin'ny hôpitaly?
Moa tsy efa nataony tatitra fa thrombose précoce du greffon no nahafatiny zanaka ao. Be ny zavatra tsy mitombina rehefa narahana procédure. Dokotera sady spécialiste rénal ka tsy tokony atory fa tsy vitan'ny olona roa ny resaka opération zany. Nomenao toky izay dia nino? Kanto izao ny vokany. Iza mahalala raha problème na anesthésie nahazo ny zanako. Toa tsy mba nanao examen pré-anesthésika mihitsy mantsy izay. Mipetraka aty ambanivohitra izay fa tsy tambanivohitra tsy nahita fianarana ka azonao hobatoina. No heverinao fa na amatao zaho afa-tsaona amin'ny zanako iny. Tsy mora velively ny anafoana na anadiny fahatsiarovana azy. Tadidio izay. Toa fatrapan'ny médecine anangy izy no zany Madame Clarisse sa tsy fantatrao hoe professeur manana ny maha izy azy fa tsy toy ny dokotera rehetra akory. Efa nanao ny ezaka rehetra ho azy taminao. Fa maty ihany ny zanakay. Fa tsy voatery hoe eto daholo akory izay hoe opération rehetra atao. Fa ndraindray koa mba misy ny complication post-opératoire. Olona nahita fianarana ianao ka tsy tokony hanao teny verimberina. Fa nga ianao raha tezitra dia hoe manana marina. Inona nefa raha tsorina fotsiny ny marina. Aina ny lalaovina raha doko. Sao adinony atotoanao nandali-pahaizana izany. Ny marina inona nefa no tsoroko aminao eto e. Ary moramora ihany ny teny lazainao azafady a. Azadinona ihany koa fa hôpitaly ty fa tsy tsena akory. Ay, ohatry ny mpiady atsena indray zany no fandraisanao ah. Miala tsiny fa izay andraisanao azy aloha tsy mampanina anahy. Miteny fotsiny aho hoe hôpitaly ty ka tokony hajaina ny fahanginana. Fahanginana lafo zao foana dia avy eo vao tapombava. Zaho lazaiko anao tsara. Raha mbola miainy Madame Clarisse dia fongoriko tsy maintsy fantatra hatramin'ny farany hoe inona ny tena marina tamin'izao raharaha zao. Miangavy ianao mba hivoaka azafady rehefa vita ny atondianao fa misy marary milahatra ho velanao. Ha, tena vitanao hatramin'ny androka. Za koa mety mba nilahatra. Adiniko marina. Reto ny consultation anao miampy ny fotoana nitazomako anao teto. Eto any ny volanao e. Dia mba mahalala ihany fomba manaraka. Olony dehibe ianao sady manana ny maha izy azy ihany kanefa manitsy ambony nahatra amin'ny fifamaliana. Ay, fa nitsana ambony nahatra indray zany no fandraisanao ny fitadiavako ny marina momba ny zanako. Sao mba momba renao ty ka tsy mahatsapa an'izany. Madamo, be loatra ny teny ratsy avoaka amin'ny vavanao. Miezaka ihany tsy ho tohana saingy tafahoatra loatra. Dia eto amiko ny volanao e. Vao avy namoa zanaka ianao ka mety anatin'ny dépression dia aleoko mandefotra fa ratsy izany violent no mendrika anao. Hoentoano e. Fandray zany. Tsy ampahafiry le centaine de millions efa lasako taminareo hoe raha izay rahetsy ariary. Nefa maika ery mihitsy mody anontany izay marary ny afaka nefa ny vola no mody tanjona. Efa omeny eo dia mody miavina. Dia mbola tsy menatra ihany ianao miteny hoe anagadra amin'ny manamanjoa. Madama, ampahafantariko anao tsara fa mpanasitrana. Eny e, na ireo ambavahoan'ny fahafatesana aza no antim-pisiny mbitsabo fa tsy vola akory. Tsy manao kolokolo ihany koa satria efa nanao fianianana. Mankaleo be. Blabla nefa rehefa tsy manam-bola le marary dia na izy miandry fahafatesana na izy arirarira mody me tsara velatsiny no mienatra amin'ny hafa. Zany no hitako fa tsy mamorona akory. Mankarenina be sady misafilitika be madama. Saveriko anao fa azoko atao tsara no mitory anao nge tamin'ny fanosoketana na hompamon'olona sy ny vavatsiambina nataonao teo. Nataoko ihany ny tsisa foka. Hitory hoe dray le retsy e. Mamo miantso polisy. Tsy tokony zavy no hitory azafady. Nefa eny e, mahazo matoritory tsara ianao zao fa aza maika. Tsinjaka andavenina amin'ny fiainana andre matoka samy hoditsiko ny tsy fahaizany miaina. Voareza ara-matoa, samy mahay mampianateny tsika raha izany ka samy mahay mamindra mba tsy hosolafaka e. Tsy fantatry ny vadiko hoe nakaty fa raha zany no fantany dia nahita teo ianao. Rehefa tsy ny lalàna na ny afahanao ny fiainana koa tsy misangy amin'ny mpanao meloka. Raha tena marina ve ianao tsy ho tafarina foana amin'izay atao e, araka ny teninao. Ramatoa, fa inona foana ary mahazo anao malazo sy manjonijony ty isan'andro ty e? Iarindranto Tsy tokony hametraka an'izany fanontaniana izany amiko intsony ianao.
Fa nantsika vavy tokana ange tsy afoky mafy loatra nandozany antsika. Na izy aza tsy nanam-pony hisaraka amintsika sahady. Ka mila manaiky ho ansy atsika. Ny farany koa ianao arahareo dia zany sahirana ane. Jereo ange ty ahianao ny tareny vadika misy panda sady lalimaso. Marina raha mitady ho zaka kokoa ny mijery anao zany. Tena zany tokoa ilay atao hoe fondrena e. Fa ny tena tsy zakan'ny haiko ny mieritreritra azy dia ty vola be lantsika. Tahiry efa aman-taona ny maro kanefa tsy nisy vidiny. Asa inona ary mba afaka hividiananaina. Fa raha nisy angamba zany dia mba nanao koa na dia nanaovako ny tsy fanao aza. Zao anao ataoko anao a. Aleo ny lasa tsy verina hivalilany. Fa andeha no avitsika amin'izay no atrehana. Tsy zakako loatra ny mahita anao mitoloko ohatran'izao foana. Lasa miverina atao tsaiko indray anie ny fahatsiarovana ny sefoy e. Kanefa ny famoazana amin'izany mety handratra fo. Efa tapa-bolana mahery zay. Zao ary. Sinao ve raha manangajazy tsy mieritreritra ve ianao fa asolosana antsika izay eo atsangana eo e. Tsy naharin-drato. Tsy vitanao ihany ava olona fa hiasaka ny ity azy ko. Tsy vitako ka. Inona azy neverinao mba afaka ny alaherinao e. Lazahoana fa nazako aza mba mijaly mahita anao tsy matenika alina ohatran'izao foana. Tsy haiko. Mety hoe diniko ihany tsiny fa mety nataona ny marangana. Efa hiasaka faza manahy ianao e. Aronao tsy tianao nga raha hikajo no alaitsika hiara-petraka amintsika ato. Sady anala-pahanginana no mba hanampy atsika ihany koa. Vola tsotra sady mahay miaina aloha raha hikajo e. No sady zanaka ny ravavinao ihany. Ndray ny rahateo moa iny tsy eto intsony. Ka inoko fa tsy sarotra zany. Amin'izay mba samy maivana ny alaherinareo mianaka e. Ianao manadino ny tsy apotsikerikely. Izy koa manadino ny reno tsikirikely. Ana, mety? Eny ary, lazao izy zany. Ianao fa manaiky izy. Ary izy aty amintsika no mipetraka dia ampanompaina ny trano mipetrahana izy mianaka. Amin'izao koa azy efa be fahiny mpanofa trano aty amin'ny hopitaly io. Fantatrao fa zanaka eny izy izao ny. Afaka hoe ray aman-dreny miteraka an'izay izay. Fahasoatranao ihany koa misy trasany fitaovana. Mialatsiny koa fa somary nisy atanabanga satria misy ampahana mety mantsy tamin'ilay nitsaboana ny tsy afoy teo. Aza mananareo mivady fa zarako aza nge mba misy anareo iantoka ohatran'ny zanakareo e. Raha resaka entana na fitaovana ampiasaina indray tsy maninona re za mifanenay sy mama zany trano tsy de manahoany e. Fa zao raha misy ilay iseny ninona dia tenenao hatrany izay mivady. Eny tonton misaotra sahaly. Dao ary atao anseny fandrinasy e. Eny ary. Vao nividy vaovao maty izay fa mety raha ny antsefoana ampiasaina. Andeha atorokely aloha fa atoroy azy daholo izay tokony ho fantany ary. Ok ary. Izay fa mazotoana raha mianaka. Sotra indrindra. Andratsika sy andeha ary. Tanse tsara fa tena niova be ny tantinina an'se a. Zara raha mahinana kanina izy. Lasa mborona sy mora malahelo ary atahorako izy fiatraikany amin'ny fony sy ny sainy mihitsy zany. Eny ekeko hoe marary zany sady mampandady amin'ny tany hoe tsy manana afa-tsy tokana monja kanefa dia nalana tamin'ny ora farany. Enjana aloha e. Na raha na vola serim-pon'olona tsy dia hoe mpanana akory fa nasisiky ny fitiavan-janaka e. Saingy lehilahy ka tsy hanampitrotraka ambadika. Tsy ataoko fatan'ny alaheloko ka naliako aza mampio ny tena rery. Menao fa azony se tsara ny tiako ambara. Aza manahy ianao tonton a.
Vola ny fanampy aminareo foana ary tsy nalavitra anareo mihitsy. Aiko sady tsapako ny mahazo anao na dia mbola tsy ray mpianakaviana aza. Tsapako sahady izany toerany lohana kohonana izany. Hoe, varintsika. Eto anoloantsika eto ilay efitra. Ahay, Mino fa tadidiny se tsara hoe tato ny efitra tsy afoy, Ie. Saingy efa nisoloana avokoa ny entana rehetra tato ankoatran'ilay table de chevet izay tsy fony mihitsy. Dia milokona manga milokon-dranitra ihany koa ny rindrina. Azo anse angamba tiako ambara hoe lehilahy seka tokony hatanjatsaina oatra. Eny tonton, mankasitraka. Vako ary ny varavarana dia ndao androtsika. Ka efa namasaka sakafo. Tena zaza endry sady mazoto angesy izany. Ka efa nisy vary tao anatin'ilay boaty natoron'ny tonton anaty amin'ny poandriniko. Ay, tonton koa nge niteny hoe vary soso foana ny fanaonareo isaky ny maraina sy hariva e. Ay mo. Fa tsy haiko hoe ampitsika telo mianaka ve zao raika poaka sy tapany. Tena izay mihitsy mifandrotsaka tamin'ny tsy afo teo nge. Ampy zany e? Ampy ka. Raha izay mivady zao dia raika poaka raha vary soso. Fa i Clarisy fotsiny tsy dia malany vary matetika. Indray aza moa loloviny fotsiny ao dia lasa izy miakatra any efitra fandriana amin'ny tomany any. Ka karazana legioma ataony na fangaro kilofana. Tsy maninona ve? Tsy maninona. Io aloha tonton mba jereo mihitsy ilay nanaovako azy e. Io. Oe, raha fofonery ange izy zany. Vahono tsy nampiasa episy nga? Ka zaza tsy mahita afa-tsy menaka sira dia siramamy ato an-dakozia iny e. Io aloha mba andramo kely ary. Ao tsara izany ka. Tsy matsiro be fa atony tsara na ny sira na ny menaka na ny fahamasahany ihany koa. Sakafo hatram'izao foana ny fihinana invady ato. Ka efa tena hainy se mihitsy. Izay mantsy tena mitandrina be foana momba ny fahasalamana ara-sakafo. Kanefa moa iny ihany no nahazo ny zanakay. Suffisance rénale no nahazo azy. Oko zay ry tonton fa io dia lasa eritreritra amin'izany eo indray. Ianao neny nampianatra foana hoe tokony ahery ny lehilahy e. Indrindra ny amin'ny hoavy mbola tsy fantatra. Mbola tanora kanefa tsapako izany. Ary isaky ny mahatsiaro mama dia non jereko sy tadidiko avy hatrany. Mino fa tsapan'izay ihany koa no hoe mifanakaiky ny fonindray mpianakaviana sy ny zanaka vavy. Tahaka ny fifandraisan'ny fonindray ny mpianakaviana amin'ny zanaka lahy ihany koa. Eny tonton, efa ela izany ny tsapako. Indrindra tao anatin'izay fotoana tsy nahitako ny mama sy tsy nandrenesako vaovao momba azy izay. Oay tonton, toa tena mitomany mihitsy ianao. Tonton tsy azoko. Diso angany teniko sa nampalahelo loatra. Azafady ary dia ilana tsiny. Misy zavatra mitamberina tato tsaiko fotsiny. Iny izany tonton? Izany miala tsiny nitady anao mpitady paty vilambavy. Ka tsy aleo ary tsika misakafo amin'izay sao dia mangatsika? Marina tokoa izany. Ka aleo ary aloha izaho hiantso an-tantinina fa izy koa ngambizay efa nony. Ianao indray ve moa nitsangana eo? Aleo aloha izy akainao fa rehefa avy eo entiko miakatra any ny sakafony. Makanisa ary tonton eo amin'ny latabatra fisakafoana dia mazoso izy e. Izaho hitatitra ny sakafontsika vetivety. Dia aza asiana ambin-daoka fa raha maraina atao vary amin'ny anana sy kitoza. Eny ary. Clarisy, sy aloha ve mifoha amin'izay dia hohanina aloha ny sakafo vao miverina matory indray e. Vary sosoa ity ka sao dia angatsika eo. Clarisy, hoa. Clarisy, fa maninona ho ahy ianao? Jereo ange ianao raha tsy tena tera-tsemboka be vetivety kely teo e. Elok'olona matahotra be izany. Ina ry ty fa sady nitomany izy no avy dia miatsambo rety antsoroko na miana. Fa misy inona? Clarisy hoa! Clarisy! Fa inona mahazo anao e?
Matahotra herin-drampa. Matahotra? Inona mampatahotra anao? Neferiko fa tsy ianao nanaitra teo. Ohatry fa iza e? Tsy haiko hoe taitra be fotsiny sady natahotra be. Eo aloha hoanina sakafo. Ianao koa tsy misakafo mihitsy ka mora resin'ny aretina amin'ny farany ka mihinanana dia rosotro arahana loka aza. Avy eo anao dia omeko dite veromanitra mba hanala stress sy ahitana tory. Ka ny olako ankezao dia za tsy mahatelika aminy. Manda be mihitsy nyvavoniko vao resaka sakafo. Andrasondray ary aloha arahana sakay kelikely dia amin'izay tsy mandany vavonao e. Ao fa piko ianao. Natory tao ihany Clarisse rehefa nalana an'ilay faharavilimetiko ho azy. Tsy vitan'izay fa mbola nahavita nidio azy izy vao niverina namonjy fahandriana. Izay koa ngamba no nampatory be azy ohatran'io e. Jereo ty izy raha tsy reniko ny torimaso be ery. Fa mivery marina moa zao to za indray ty no to mivandravandra fotsiny eto. Efa morombe folo latsaka 5 kay. Enjana koa zany raha hieritreritra marina. Aleo akipy amin'izay ny maso. Toa nivadika ny kofoka be indray Clarisse. Ary tena nivadika ny tretrena be. Ary toa miratra koa maso fa tsy mikipy kay. Ary inona zany vandravandrany zany? Mesora ianao teo mela ianao teo, mela! Clarisse, mainao anavy ianao e. Fa inona ny mahazo anao? Mena maso be sady ratsy tare be. Lava ho sady mainty ratsana. Tsy mitehantany fa mitsingevana. Matahotra e. Maninona? Matahotra ho Clarisse ho inona rety efa tsy mahare ahy mihitsy izy e. Marina tsy mampatahotra any mahita azy mivandravandra kanefa ohatra ny tsy tompony tenany fa mitsipatsipaka fotsiny eto am-pandria. Asa manatona ho fa matahotra. Matahotra fa asa naovana tory ratsy. Melawa! Miaro fitany! Tena voatsipaka ny daka nefa aleo hialy eto ka. Inona reny mahazo ambadiko ry Andriamanitra. Zany ary tatazo. Za tsy hanaiko resina hoeto zany e. Za tatazo foana. Tsy tsahatra mety tory daka za raha tsy miaro tena mampatahotra io e. Mazaha. Oay, tena tsy mijanona mamely fotoana sy daka eo am-pitoerany any. Inona rety? Ataona voaka ny lelany. Ohatra n'ilay misy manan-kenda reny. Ahoana zao e? Clarisse moa e. Noho ny feoako fa zavadinao ihany eny aty. Asa kentary asosory aho. Taran'izay mandefa tsy hamaly fa mbanana sabatra mivoaka ny finikoa fa matahotra. Asa mivonona amin'iny aho. Vonseho e. Losa marina fa tsy mihetsiketsony Clarisse. Andriamanitra tena torany ty. Izao zay any tonton. Fa iny atory tonton no mitabataba be ny tia alefa misasaka tia. Losa angery se fa nanao kristato ny vadiko dia io torany io e. Andao aloha ary izana kosehana ihany izy. Io, ianao iny tsy mitahany ety fa za be tia mitongony. Kapokapo ihany tarehany aloha e. Andraso aloha kako raha manitra vetivety ataoko eo amin'io. Aika ny ianao e. Babolan'izay mipetrahako tato amin'ny tonton Arindranto sy taty Clarisse. Tena mandreraka amin'ny fiainana isan'andro ato.
Fa ny vaovao tsara fotsiny dia 2 andro aloha izay mba tsy naninona intsony taty Clarisse. Fa mety inary ny antony trangan-javatra ireny. Lozako mandefa finalety fotsiny koka. Ary ohatra miantso sakafo nge tonton zany. Taty Clarisse ve takoky eo anjoro-trano io? Monina tsy fantatra izy zany. Latsaka ny ranomasony. Finy amin'ny tanana roa ny lohaliny dia mihetsiketsika toy ireny mitaingina balansoara ireny izy. Kajy! Andriamanitra, zany fahaterako marina. Vandravandra be izy. Mena dia mena ny izany masony izany. Ny volony misavoritaka manarina ny atsasaky ny tavany. Ary tsia, mitsangana anatona kely izany. Tonton Arintranto. Kajy! Todo zazao inony siravorom-bazaha ento manaraka anao any an-tsaha raha maditra de ento atena fa raha endry de ento aty todo zazao. Safosafony taty Clarisse amin'ny tanany ny tarehako sady mireromira fampatoriana zazy ireny izy. Inona ary ny dikan'izao? Mangovotra ny anaty iray manontolo. Kajy! Fa misy inona taty Clarisse? Fa ngamo ianao marary ndraika? Everiko fa mba efa mety tsara nge ianao e. Tsy marary zany tsy marary Ay. Ianao rery ny afaka manampy roay tany io. Roay tany hoa io. Roay tany io ry tsy sainty Ino zany? Vonjeo tonton Arintranto asa metsika anao fa io alinanao io izy ay marina. Ary tsy antso ve inona voaka ny taty Clarisse avy any anaty akanjony iny? Tena ho ratsy ty. Tonton Arintranto Fa ino zao antsoantso be zao any anaty trano fisainana ny maheno anse. Njeo tsy vita akory ny natao. Oay, Clarisse, ataonao iny ny antso iny? On tue le coq pour effrayer les singes. Tsinao! Andriamanitra, tena saika voatsindro ny Clarisse tamin'ny antso Kajy. Soa voaraiko aingana. Fa ahoana mihitsy ry Clarisse Rehefa hoe tsy nikasa-mona nikady zany ho hafa le olona tao aoriana ny saika ny finoko. Tena tsy salama ianao fa mila tsaboina. Tena raha nisy kely de matinao le zanak'olona. Raha tsy voatazoko ara-potoana ny tananao de mety inona ny tranga? Zaho aloha ry tonton lamba tsy hijanona intsony fa tena tandindonindozana eko. Te ilaosanao zany ry Kajy. Tena mino afa-tsy nikasa-monanao zany ho aza. Oay, ary iny ty mahavandravandra-be anao tampoka teo. Clarisse, Clarisse, tena andeha ary tonton fa tena na za lasa daly eto na ho faty tena marina. Torohevitra remeko anao manatonareo mpitsabo na pasteur fa na misy vony tsy hainy taty Clarisse na izy misy devoly nefa rasaina ve izy nefa misy fotoana miresaka tsara ihany. Io ndray le aloka mainty be. Mino amin'izay angambonareo io mijoro eo ambaravarana io. Ary aleo amin'izay anaovako azy fa leo Or Clarisse, mba mivery anao tena fa oay, ary andeha azakazaka ho izy ianao Tena tonga dia matanjaka be tampoka teo izy. Fitsampikinany teo ambony fandriana sy nandikana mian'ilay seza tena mahazentana. Zany tena hoe ninjavita gasy. Tonton Arintranto jereo fa misy vilany be feno rano mangotraka any an-tanany taty. Ndana mitsy aloha tsy miakatra any ambony fa sao tovahany amin'iny ka zay vao ahita angano. Iny ary io hitanao io zereo tsara ny anaovako azy fadibahako amin'ity rano mangotraka ray vilany ty. Amin'izay kosa angamba ianao vao ino Clarisse, inona ty ataonao ty
Tsy misy olona zany eo. Ary tandremo fa voafingana ange ianao e. Tsy miraraha zany eo fa mba ianao e. Io no mampiororo ahy isan'andro eto. Ary aleo fa tonga teto bako amin'izay fa efa kaiky. Clarice hoa. Jereo nasianao an-tongotra ao. Andriamanitra. Inona rehetra e. Tena mahay ndamy mangotraka Clarice. Aloha tonikady je tsy naingana amin'ny hôpitaly ity ka. Katsy! Fa misy ina ry tonton? Fa manino taty Clarice? Tena tsy haiko tsony. Tsy haiko tsony se. Tena kivy a. Ahoana ny atao an'io tonton? Lazainy fa misy olona manao akanjo mainty ve izany ho nitany. Da saika dobahany any rano mangotraka de voafingany kiraro io izy de nenjera. Za ko tsy sananantona azy fa izy ohatrany tsy tompon'ny tenany zany ka so za indray ny daroany ioko. Vaingana aloha se. Aingana. Ndao bataina izy de tinaingana amin'ny hôpitaly. Ohatry matahotra azy ary tonton ka. Aingana. De taitra tampoka io ka naiko sa io. Aza masosotra revika azy a. Tena mariny. Jereo vatana tsy efa votsitra daholo. Olona tena tsy mahatsiaro tenana io e. Tsy misy atahoran'izany izy. Aingana fa ho faty io e. Efa brûlure 3e degré mihitsy ty. Eny ary. Tena mitsofaka daholo ny ohatry taty Clarice. Mahatsiravina no mijery azy. Aleo za ty amin'ny tongony de tonton any amin'ny lohany ka. Aleko voatsipaka be ny daka toy izay voakaikitra raha mifoha tampoka io. Aingana re. Eny tonton. Nanino ty olona ty? Atovy any amin'ny salle de soins aingana io. Tena niendaka daholo ny hodiny sady nipodrany be. Tena brûlure 3e degré ty. Fa ahoana e? Inona angany nahatonga an'io? Sy aloha ve tompoko vonjena aloha izy de avy eo miresaka e. Kafe lohera aloha ty fizy ty e. Ay zany. De indray mividy an'ireto fanafody reto ao amin'ny dépôt de médicament ao ambany ao. Aleo fidiko ilay fanafody tonton fa ianao no nomeny fisy a. Sady tsy fantatro mombamomba azy. Ary andao ary tsika ho any amin'ny bureau no miresaka fa tsy azo hijanonana eto e. Mipetrapetra? Saora tompoko. Tena grave be mihitsy ny mahazo ny vadinao ramose a. Tena tsy manome garantie anio izahay. Fa nareo ato amin'ity toeram-pitsaboana ity moa zany tsy manana mety teny afa-tsy zany foana. Ka mpitsabo ange zay ramose fa tsy mpanao magia akory. Ary nanino izy io? Nenjerany rano mangotraka. Aleo rehefa tantaraiko anao e. Sady sao de misy torohevitra afaka nampianao anay ihany fa tena hafahafa be mihitsy mantsy ny zavatra nitrangana azo azy io. Efa tsy mana-tsafidy moa zany zay de tsy maintsy expose anay aminareo ihany le izy. Fa za aloha ohatrany tsy de mahatoky anareo tsony. Aza mba manambany ny asanay kosa ramose a. Vadinao ve ny marary de zany ny famalinao ny dokotera itsabo azy. Miala tsiny e. Andraso averiko hatramin'ny voalohany ary nahazo azy. Ho anao ary, inona no mety ho antony? Asa mety hoe asa maisina. Nefa nge zay tsy mba karazan'olona mitana na milalao ody. Ka zay indrindra no tena mahavaka ny saiko io. Matetika mantsy ny fitazonana an'izy ireny mahatonga ny trangan-javatra ohatran'izao. Mety hoe votafady na karazana finonom-poana sa hoe nasian'olona. De iza nefa zay nge tsy de hoe olon-doza fa mba mahay mifandray aman'olona ihany tompoko. Tena miala tsiny fa tsy hoe me amin'ilay fahavoazanareo fa me siantifika aloha. De miloatra ny zavatra ohatran'izany zay. Aleo aloha tsabony izy de ho hita eo e. Raha tena asa maizina io tokony mitranga foana zany fitraikan'izany nitantarainao zany na de izy efa marary mafy io aza. Omendalana ary ianao de mahireza foana e. Rehefa mahasombra ny vadinao de afaka mijanona eo anilany ianao fa zao aloha mitsidika ihany ny azonao atao fa tsy azo hijanonana ato.
Misotranao dokotera kely. Fa tena mba mampalahelo koa mahazo anisy mivady reto ka ny zanaka nafoy. Zao taty Clarisy miady amin'ny fahafatesana. Tena lakalaka tokoa ny fiainana ka. Tsy misy mahalala izay avoaka ny ampitso. Mama koa ary moa ty hatramin'izao tsy naharenesam-baovaona dia efa nandefasana hafatra tamin'ny radio azy. Tsy hoe mbola any aminy vele telefonina kely iny sa efa very. Olona valo samihafa zao nefa nikomandy arina sy satroka hoe ho atao mama nefa izy ty tsy hita. Fa ahoana marina ary? Tena tsy fomba mihitsy zany fa na mandeha kely mividy masomboly azy izy dia na mametraka taratasy na manafatra ny voasolo ery avaratray. Ary tsy tao an-tsaiko marina nanontany amin'ny voasolo sao mba nanafatra izy. Nefa raha nanafatra ve izy dia tsy efa nilasain'ny voasolo hanandritra an'izay fotoana ela be izay e. Toy izany foana mantsy ny fanaony. Aloha rehefa avy mampiry trano dia andeha eny aminy eny aloha hiala nenine. Olombelona manana fanadinoana ihany izy. Na koa mety mieritreritra izy hoe efa mifampiresaka izay sy mama. Alozako mandefa vinany tokoa aloha fa aloha andamy manotrano dia hoe eny amin'ny voasolo e. Kay izany korotana. Tena hoe ambony ambany. Taty Clarisy koa aloha rehefa mihetsika korontany daholo izay sendrazy e. Ny bagy raro any anaty vilany, ny vilia tapitra vaky. Aleo aloha ka fandrovam-pako sy kifafa androvana an'ireto so aratreto ny tanako. Oay, tafitoana marina. Misy zavatra ny saringotra tamin'ny tongotra teo. So fa tsy teto ambonin'ireto vakina vilia reto ny anjera fa saika losa. Ary inona ary le vohitsaka teo? Aloha iarina hoe dia jerena. Oay, rojo. Tena marina ty raha tsy aleo hoe dinihana tsara. Rojo volafotsy matevina misy tanam-bokovoko. Tena azy mihitsy ty. Any mamy ty e. Nazo ampirimiko tsara aloha. Fa ny fanontaniana dia hoe ahoana no nahatonga an'ity tato? Sa nanaraka ny entako tamin'izany findra tato dia latsaka? Tena hafahafa zao ka. Ahoana ary nahatonga an'ity rojo ty tato? Ary magaga dia tapaka tena n'ilay izy nefa matevina dia matevina. Tsy possible ho tapaka mihitsy ty raha tsy voasaringotra na fananiana ny tapahany. Raha manify matsy izy ty dia mba nekeko ihany hoe tapaka dia nilatsaka tamin'ny andro nandalovan'ny mama tato izy namangy ny tseforenina izany findra tato. Raha fa misy zavatra hafa hitako ty. Ary sao izy ty voatsikarotro nefa dia eto andoham-pandriana eto mihitsy. Vazy vita amin'ny vera matevina miloko maitso. Hafahafa satria miraikitra. Tsy mety bataina. Tsy mety izaka izy ty ary misy sarany. Ary izay vao tadidiko le tenin'ny taty Clarisy kay. Hoe asasiana voninkazo io vazy io ary ny tena tsara aza dia tsy kitihana mihitsy fa mora vaky. Tsy fony tsy fo mantsy izy io. Dia mety izay ve izany ny antony nahatonga azy nasiana lakôly toy izao sao dia vaky? Dia ahoana ny ataoko? Ary te izy misarona. Tena mialatsiny ankizy ary tsy fo fa tsy maintsy hojereko ny ao anatiny. Oay, ty ve tsy rampoziny sy niaraka ny zavatra tadidiko nazavain'ilay mpampianatra iray izay dia tena ohatr'izao ny endriny. Andriamanitro, zava-tozinona re zaho hoe. Mpanao aferany tony ve izany tonton Arindranto sy taty Clarisy? Izany aloha tsy maninona fa tsy fantatry zareo anefa. Kajy!
fa inona nataony seho anoloan'io vazy efa andrarana tsiokitiana io? Tonton. Kajy, manontany ansenga Tonton, fantatrao ve fa Mercure tehirizina io? fa tsy efa andrarana ve se tsy hikitikitika an'io e? Idy io dia andao sakafo. Moramorainao ery nge izany Tonton e? Kajy tena tsy te ho tezitra am'se satria efa zanaka no nandraisanay an'se ka miangavy zay aza tikaina ny teninay. Tsy te hanitatra zavatra be dia be fa atao ohatrany tsy misy iny. Ndao hidina. Tsiry Tonton, mba fantatrao ve fa noho io nafaty an-tsefoy? Niteraka intoxication be ho azy ny fitahirizanareo an'io tato nandritry ny fotoana ela. Zay no nahatonga ny insuffisance rénale sévère ho azy. Tsy vitan'izany fa neurotoxika ihany koa ny Mercure. Mba ataovy matotra hoe se? Tena marina izany Tonton. Nareo faly fotsiny hoe mandeha ny afera, tsy misy mahita ny fampirimanareo azy sy ny sisa dia faly ery, nefa zava-doza ny ateraka izany. Tena saika loza koa ny nahazo ary anjany ela tato raha tsy nahita an'io. Tsy mba noeritreretina hitera-doza tahaka an'izany izy io ka. Itsy afoa mantsy asmatika dia tena tsy tia voninkazo mihitsy. Dia nitsery ny hevitra mivady hoe andao atao vazy dia atao amin'ny efitra aminy. Sady any sécurité izy amin'izay satria dia tsisy ana-po mihitsy hoe zavatra sarobidy be ohatran'io ve dia anaty vazy no apetraka. Dia azo antoka fa tsy hokitiany tsy afoy mihitsy. Maty asombony haiko. Raha naposiko ohatran'izany any, tena naleko nahatra dia teo ihany ianao. Eny, tsy manimitsina anareo fa netiny tsy fahalalany nareo. Fa za kosa aloha tena tsy mba hijanona tory ato intsony. Eny, haiko mampiasa ny saintsy. Aza manafa raha-pitro ihany io dia sy patron haka. Alatsako ny vidiny dia amin'izay lasa avokoa. Nitahirinay koa nge efa tapitra avokoa e. Mila vola mihitsy zao. Eny ary. Tonton, andao ve fa miantso ny aide soignante mirary? Oi tokoa. Variana loatra koa. Mafy loatra ry seny sedra sy ny adi-tsaina menjady amiko amin'izao fotoana izao. Fantatro izany Tonton. Raha tsy teo angamitsy dia tena namofy ho tahak'izay. Mandrosoana reo dia mipetrapetra. Misaotra indrindra tompoko. Saotra tompoko. Nampiantso anareo satria nahoana? Satria nandratra olona roa ny vadinao alina monsieur Arindrando. Tena gaga izay fa matanjaka dia matanjaka izy nefa raha ny etahany aloha tena tsy mampino no zava-bitany. Tsy voazavany ara-tsiansa intsony no zavatra mahazo azy. Nefa koa tsy te inao hoe asa maizina satria tsy misy zavatra tsapanay toy ny rivotra ny fofofofona jiro mitsolopolopy toy ny amin'ny tantara na filma mampatahotra ireny. Izay raha teo koa moa tsy dia manana fahalalana loatra momba ny tontolo ara-panahy satria ny siantifika dia manana ny fanazavana manokana ara-tsiansa amin'izay zavatra rehetra miseho. Kanefa ny mahagaga dia manana force surnaturelle ny vadinao. Dia tena tsy manana fanazavana mihitsy ve izany nareo? Hatreto aloha. I profesora no nilaza fa mety misy fikorontanana ara-tsainy. Ohatran'ireny adala manana hery tsy takatry ny sainy ireny hoy izy. Io atidoha io manko rehefa tsy mandeha amin'ny laoniny dia miteraka zavatra anormal. Ny hypophyse no mibaiko ny fihetsika iray manontolo. Ohatra hoe ny trouble de croissance. Zaza 10 taona ohatra izany izao 2.7 dia tsika faly ery hoe maroroka ny zanako nefa aretina sy dérèglement hypophysaire ilay izy. Dia mety ho karazan'izay io mahazo ny vadinao io. Misy analizy marobe natao mitetina ny tapitrisany ka tia ny facture. Tsy afaka hamoaka ny valiny izahay raha tsy voalohanareo reto. Sao dia mba fitiavam-bola diso tafahoatra kosa ny anareo tompoko. Dia ho aiza izany mahantra raha izany? Azafady ry tovolahy. Mba aseho fahalalam-pomba sy fanajana ihany ny fomba fitenina dia hoe mitovy azy tsika fa tsy anatranonareo korytsika io. Tsy han'ny havanay koa ny hopitaly ary misy maskarena daholo ny zavatra rehetra fa tsy hoe nalaina fotsiny akory. Mandeha ananka ianareo mividy vary any an-tsena
dia rehefa mitaky vola mpivarotra dia lazao fa fitiavam-bolony azy fa ho aiza daholo izay vahoaka mahantra matin'ny anohanana hoe raha tsy tangoronan'ny olona fa adalana mpiady atsenonareo décidément. Ka tokony manontany hevitra kosa nareo vao manao an'izany analyse test maromaro zany. Dia ahoana zany raha olona tsy manam-bolaka? Sa tianareo ho lafo hatramin'ny tanindrazany manamarary koa? Orsea, aina nge le resaka eto fa tsy hoe koralina akory ka hoe tsy maintsy hiandro fivoriana vao afaka hanao zavatra e. Te hiteny be aho hoe tsy misy ianao zany saingy nareo eto mantsy mora teritra e. Aza miteny soserikaja. Aleo re toko fahaloanay. Tia sisa anao mindrako fo aminareo fa raha mbola manao vavatsy ambony nareo dia mialatsiny zany zay fa tsy maintsy ho alefanay ny mararinareo dia aleo nareo ihany no mitsabo azy any an-tranonareo any raha zay no metimety aminareo. Farany nitsondrominay fanafody fampatoriana izy mba tsy hiverenan'ilay zavatra toy ny omaly alina intsony. Afaka mijery azy ihany koa nareo fa efa nahazo chambre izy dia efa misy fiatsarany ny fahamainan'ny fery. Fa ny olana zao dia izy matanjaka be tsy hoe ahoany ity sady miady amin'ny rivotra. Mahazo mandeha nareo dia mirary soa e. Tsy maintsy akana psikiatra taty Clarisse hozy izy ny ao amin'ny hôpitaly. Efa nomeny zareo koa ny laharana azahoana azy. Ka ny mety ngamba dia aleo tonga dia atsoina avy hatrany tonton. Atsomarina aloha dia aleo ary mieritreritra ny déplacement sy miantoka azy mandra-pasitra ny Clarisse. Lasa dahalo eto aho na ho faty tampoka raha mitoy izao ko. Alaminy ihany ny saina na dia izany ary fa soana hirany eto koa ianao ry tonton a. Fa inona loatra ary ny raha tsy vitako ny dia izao ny zava-misy iainako. Raha nisy fahotako efa nifonako sy nandoliako tamin'ny ranomasy teo anaty an'Andriamanitra. Izay fa misaonina. Ka raiso e. Raiso aingana fa inona ary mampiazo azo an'izay io? Ary izay tataitra ohatran'io moa fa mitony io a. Izy aza tsy mandraiky inona moa ny teneniko eo. Oay, izay fa nisy nandray. Allô? Manahoana tompoko? Hoe ahoana moa ny fia? Atao main libre hoe. Io reto jereo fa mifandravandra be indray sady mena maso be. Misaly aho a. Misaly loatra e. Clarisse amitony aloha ianao fa eto anie izay e. Naka dokotera mpitsabo momba ny saina izay mba ho anao ne. Mitony ahoana e. Tsy eo aminareo tokoa mantsy mitoerana dia sahanareo miteny an'izany a. Impiry moa mba efa miezaka mitony fa tsy mitsahatra mampatahotra le zavatra aho a. Jereo fa io indray ilay olona sady misarita bolo be ohatry mpasavy. Andriamanitra, nivoaka daholo ihany koa ny tsinay sady mitetera be ny kibony. Tsena mampatahotra be reto ilay izy a. Roa ahitandry reto io fa za tsy efa mitsangana eto a. Jereo ty izy fa mivanivany mahatsiravina. Sitako ny endriny fa ny vava misanaka be no hitako. Mirarakivy miraraka matevim-be. Asa manatonao a ianao fa mampatahotra. Asa manatonao a. Clarisse, inona ary ty ataonao ty? Jereo anie raha tsy saika voadakanao dokotera e. Tsy misy olona afaka ohatrany telo anie eto zao e. Zavadinao dia iaito soainy aty mirary manara-maso anao ary docteur Benjamin psikiatra. Fa adala koa zany fieritreretanareo any hoe nakana psikiatra hoana. Tsy adala zany aho a. Mila anao vady mihitsy angamba mba anaovana fanadadiana mialohan'ny fitsaboana azy. Misy entretien sy observation mantsy tsy maintsy atao amin'io marary io mba ampiverina tsikelikely ny filaminan'ny sainy. Fa dia miainga amin'ny zava-misy sy ny zavatra mitranga rehetrarehetra ny ainany a. Zay no ahafahantsika mahafantatra mahalala an'ireo atao hoe inona aby ny zavatra tena nahazo azy. Ary aleo aloha tsondroana fanafody fampatoriana ihany fa tena matanjaka be mantsy izy a.
Azafady ange madame Clarisse, hitanao mba te hikasika ny valahanao fotsiny Fa ataonao inona ny valahako e? Mba efa ata mikasikasika. Miesira ho ino tsy zay koa zany. Fa inona nataonao teo? Tsy maintsy nisondronina n'iny izy mba tsy ho reraka be ny sainy sy ny vatany. Aza manahy ianao fa tsy mampaninina azy iny. Zaho eto foana manaraka ny fahasalamany. Ary inona nataony serereto? To makaka ihany ary tantaona tonga ty rojo mamy ty tato. Fa rojo ahoana? Ty jereo tsara fa mamy ty. Kanefa tato no nahitako azy. Ty nefa dia tsy miala eny ambozona amin'ny mamy zany. Le izy koa amin'ny hoe efa tapaka nitako. Ka tsy tokony ahagaga ane zany. Aintsy tsara ny fifandraisana nisy teo amin'ny tsy afo zanaka sy zanina reniny sy. Eny e. Ka resy raha teo rahavaviny mamanse ka aiza moa no alalantsika n'izay zava-nisy tany. Saingy tsy fo moa iny efa tsy eto tsony afaka nazavany zany. Ka la resy indray tsy adadidy an'izany mihitsy. Ka zay esana sainy zany sy efa atao voatranao hoe meno reny sy antsy fo iny saingy tapaka de tsy tany. Eny indray ary. Mahazoterana ary ianao e. Tompoko. Ary miangavanao mba hamaly reto fantaniny reto. Ary aoka ny valo marina no menao raha tsy zany tsy ho sitrana ny vadinao. Meno anao tompoko. Eny ary. Nisy zavatra tena nandomafy ny sainy vadinao ve? Na ho zavatra nataony tany amin'ny lasa tany ka mety mamatotra azy. Ohatra hoe fanalanjaza tamin'ny fahatanorana ka mety niteraka nenina mandraka kehitriny. Ohatra ho azy zay afa-tsy fatero zay. Zany hoe eny e, nalasana n'le zanaka ivavy tompoko. Zay ihany ve? Zay aloha no hitako tena mety hoe nahatonga azy ohatran'io. Eny ary, manao syndrome de overthinking ny vadinao andriamato arindranto. Inona moa zany tompoko? Aza tapahanao fa ho azavaika aminao e. Ny syndrome de overthinking de fietreretina be loatra mikika andra manalina ny olona ray zay ianjatiny. Zaka amin'ny atodotsony zany ka miteraka dépression sévère. Raha araka ny zava-miseho na symptôme nefa de associé. Mialatsiny amin'le teny vahiny tompoko fa zay no lazana azy associé amin'ny atao hoe pensée obsédante sy trouble obsessionnel la izy. Mahita zavatra natranga na olona mampatoatra azy izy de na koa hoe acte iray nanimba ny sainy de zay miverina mitranga aminy matetika le zavatra tahaka an'izany zany. Ary tsy voakontrôleny io ary satria miaty dohany mihitsy no mamorona azy. Io tranga io nefa de vokatry ny zavatra natao na ny ainony tamin'ny lasa. Na ihany koa hoe zavatra niatra taminy ka niteraka fanendena na tahotra lalina de lalina mihitsy. Zany ve? Tadrakoa, fa inona ny ataonao amin'ny tanondrika sady mandeha fa fisainana eto amin'ny danikandro be eto e? Manina raha mba makalokaloka? Sa kako voankazo azo hoanina? Jereo nge raha tsy mivalo arika be ny endrikao e. Fa misy inona taontaon Tenenina ngeka mora mahazo azo ory sy saingy tsy misy mahatsapa azy raha tsy za hiarany ihany. Taontaon taty Clarisse efa nahazo fitsaboana. Inona indray sa no mbola mampiasa sainanao? Za efa eto tsy hanary anao satria mpiavantsika. Ary ny vola be tsy toko tsy foroana efa laninay anga tsy tansy. Ary hatramin'izao de mbola miato foana saingy tsy hitako ange sy vokany. Taontaon ny herim-po zany fanary moa ny arena fitady. Aza manahy ianao fa hiezaka hanampy anareo sy taty ahy. Mama moa hatramin'izao tsy narenesam-baovao ka manana niza fa tsy nareo tsony moa za mba hifanohana amiko eto.
Tomba mafy tonton sady mandoaly. Ny tanany havanana sandrany, ny tanany havia kosa ny atehany eo amin'ny tratrany. Fa misinina loatra re. Fa misinina tonton eo mitsangana dia tatarao. Tonton, mety ny zavatra nataonay angamba natonga an'izao rehetrarehetra zao e. Diso izay na eo anatrehan'Andriamanitra na eo anatrehan'ny fitsaran'ny tany. Mamela ary zay. Fa ahoana ry tonton Mamela fa tsy vitako hoe tsy efako. Tsy zavatra azoko mihitsy anie, fa misinina. Ary aza manao ohatran'io moa fa mandona ny foko e. Tena tsy mendrika ny antsony se hoe tonton sy taty izany ntsony zay ry se. Fa ahoana kosa? Tsy mendrika ho anay akory ny oray aman-dreny. Izay mampandoalika sy mahatonga hanandratra ny tanako ary mampitehatratra ohatran'izao. Ka tsy azoko ange tonton e. Voalaza fa areti-tsaina no mahazo ambadika. Zany dia vokatry ny zavatra nataony ka mahatonga ny heritreriny any antsika azy isan'andro. Tsy zaka ny sainy zany sady tena mafy taminy ka mahatonga azy ohatra ny mahita zavatra mampatahotra zany. Raha ny marina dia tonton oka aloha e. Fa ahoana e? Andasoso akakorany ianao hosotonao ary. Zay ny nakakeriny an'izany inona reniny sy. Zay ny marina. Ahoana tsara? Avy reny kely hoe. Tonton soka mirediredy ianao noho ny olana mianjady aminao e. Kajy zay ny namono any reniny sy. Fa namono azy ahoana e? Inona ny antony sa inona ny ratsy vitany? Manontany ianao noho ile insuffisance rénale anazy any tsy hay fo dia verevitra tanteraka izay mivady nitady an'le donneur mba hanome vo azy sady tsy maintsy soloana le vo fa efa tena simba be ny anazy. Nitady hevitra tetry teroa izay saingy Clarisse vadiko no nanita-kevitra fa zaninona reniny se no atao fizahana hijerena hoe compatible na tsy ny voan'izy ireo. So dia manofy arana tsy eto tany. Iza ny afaka manazava amiko amin'ny zavatra ieniko teo? Iza fa mitady ho lasa koa? Mandainga ianao tonton taty Clarisse raha vavy mama ve? Ao atsy maro zany. Tsy vitako ry se ny anafina ny marina. Minao fa tadidiny se tsara le teny se teny amin'ny hôpitaly talohan'le transplantation rénale iny hoe zany tokoa ihany fa tsy afaka nandalo taty intsony mama fa nisy niantso telefona izy hoe hiakatra ny andrenivohitra hono fa misy an'le vazaha zay ny ara-niasa tanana. Momba ny asa tanana izay ataony dia lasa any izy. Ay kosa tsara zany sady mbola vita ihany ingeny eto e. Mifampiantso eo ihany izay raha misy vaovao tokony ho fantany. Mino fa tsy maintsy miantso izy rehefa tonga any ka. Tsy miantso anefa izany inona reniny se ka ohatran'izao ny zavatra mitranga. Inona mampivezivezy anao eraky ny trano io fa tsy vahaolana tadiavina e. Fa tsy efa mitady avy zaho e. Zay no natadiavinao ataoko eo. Ary aza losanao mifanditra fa inona ny tokony atao e. Losanao mifanditra fa inona ny tokony atao e. Tena vaka amin'izayko. Aiza no ahitana ataova mifanaraka amin'ny NCF e. Ary ny tena enjana dia le izy andasana ery. Amintsika. Aza dia miteniteny foana rery Clarisse. Dia mieritreritra ve ianao fa ito zany? Rehefa tianao ianao dia vitako ny ahy e. Dia aiza ianao nahita olona lainan-keriny izany ka? Tsy olona firy no ary aza vao mahavita an'izany ao anatin'ny fotoana foana. Ka za tsy akalavitra fa Janine na alaina dia hita eo. Kalavitra fa Janine na alaina dia hita eo ny toyany e. Janine nge karavavy ray tapo aminao e. Dia ho vitanao ve izany? Ka izy efa ela ny ainany e. Raha tena tiany Janine ny tsafoy dia mino aho fa tsy andahy izy raha izay ny heveriny fa mahavitra ny ain-tsafoy je efa noraisinao toy ny ain-tsafoy je efa noraisinao toy ny naterany.
ka tsy tokony hankakiriny tsika fa tokony teny sy angavy azy raha izany. Karaha sanatria nihetsika ny adalàna momba ilay ny ady taloha reny ka mandaa izy dia ahoana? Ary inona ny mampihoatra anao fa hanampy avy ianao sa ahoana e? Tsy maninona fa aleo zany nanolo tena ho anjanako e. Zany hoe ianao zany ny anolotra le voantsy avoy. Dia ho aiza indray izay raha maninona eo ianao? Ary raha tsy compatible koa dia ahoana? Tamin'ny janinana rary iny mantsy no efa tsikatro fa donneur universel izy raha araka sokajin-drano ho. Zany hoe compatible amin'ny sokajin-dra rehetra izy zany. Asa mirediredy ianao fa maika manampitrotraka sady mampiporina todo e. Raha tena tianay ianao dia tsy misy azonao atao ankoatra ny manaiky. Rehefa tsy compatible janinona vao mitady olona hafa tsika. Eny ary aiko fa zany natao hoe fitiavan-jana. Fondreny ka aza omena tsiny kia janinona. Dirangina dia akato ny varavarana tsy nisy nahita venty ny nidiranareo teo? Mino fa tsy nisy natsikaritra na nisy nahita azaka. Apatoro eo ambony fandrinetsy izy ary asa veretsiketsika fa mbola akana rano izy anaovana le analizy. Tsy maintsy afindra efitra ihany koa avy eo atao eko. Ary asa vela ikofokofika e. Ay, nitapenanareo koa ny vavany? Tsy maintsy nitapenanay ny vavany dia nitakomana tamin'io kasiposy maintsomaintso io ihany koa mba tsisy atsikaritra. Avy eo saromana capuchon ny lohany. Dia izay mivady no mitantara sy mitaritarika azy tonga hatraty ohatran'ireny hoe olona marary mila fitsabony reny. Tazoma mafy ary izy fa akany rany amin'ity serengty ty ahy. Somary manifinify mantsy ny venina dia sarotsarotra. Ary avy eo entina any amin'ny salina fanaovana eko izy. Tsy maintsy hoe za zany no manao ny ekony raha izaniko. Terena ihany koa izy satria tsy maintsy misotro rano be alohan'io eko io. Ary misitona rivotra be ihany koa mandritran'izay. Rehefa izay dia tsy maintsy tsindroma fanafody mahavery-saina sady mampalemy izy. Mila entinareo miala eto fatina olana akana voany. Voankoroa mantsy no nalana tamina ka tsy maintsy nafony ihany. Fa compatible ihany ve le izy? Mety tsara daholo ka. Tena salama tsara ihany koa ilay ramatoa. Zany hoe mahazo matoko zany izay sady manana fanantenana ihany koa Tary voaka ny fatio. Tsy mandalo ny lalan'olona lalànareo fa misy lalana iray hafa tsy azo andehanan'ny olon-tsotra akotrany mpitsabo sy ny administration dia any lalànareo. Professeur, fatorototrotika be ke izy zany e. Tsy nikibony ihany no voadidy fa hatramin'ny manandrifiny fony koa aza misy lalana azy. Soka nanaina ao hatramin'ny atriny sy ny avokavony ary. Ndiana amin'izay eto izy fa maiky e. Dia aiza zany io fato no aleviny? Tokotantsika taoko mifevy tamboho. Zao koa efa mandroso alina ihany ka aleo aleviny eo an-jaridaina eo dia totorana voninkazo eo ihany e. Alingana fa mandeha ny oraga. Anaovy reto combinaison de protection médicale reto. Samina manao nareo mivady mba tsy hampiavy ihany mpitazana. Edition lenta mirara no asaiko manaraka anareo any mitondra ny brancard miverina. Aty amin'ny vavady atsimo lalanareo dia aorian'izay dia izay hitondranareo azy any na ho rambarambanareo izy na afantatrareo anaty gony. Manofy aho marina mafy ara etin'ny zavatra henoko. Zay vao azoko ny dikan'ilay rojo efa tapaka tato. Aikena lainareo akeriny izy. Tena tsy napoziko ianareo le niraisiko ohatran'ny ray aman-dreniko sy ny mody nitondra ho toy ny zanaka no navita nandatsakaina amin'ny fomba feno abibiana matsirafiny. Eny nisy fandrohitana tokoa tao amin'ny nahitany sy an'iny rojony zanin'iny talohan'ny nitondrana azy ho any amin'ny hopitaly. Saingy lefitra ihany moa izy noho ny farany. Sady nanaiky resy rehefa andrahonanay mafy. Ny tena nampilefitra azy ihany koa dia noho izy le hoe fanomezanaina n'le tena akaiky azy indrindra dia tsy izany fa tsy afoy. Tsy fanonareo e. Ndray. Ary mba ny sainareo ve ny amiko. Za zany tsy misy dika ny fanareo manandanja.
Tsy vaninareo e, ty tena. Mama, Ndrisy, ny tena ty tokoa dia mafony haino hamonjy ny sakaisany. Tena hoana nefa tsy afony namony hainy any e, sa tsy compatible indray le izy? I professeur Gabiny mahafantatra ny anton'izany satria zay ny tsy mpitsabo e. Laza mantsy izy fa compatible tokoa ny ray andro zareo. Velom-panantenany izay mivady fa ho sitrana ihany le vavitokanay. Kinanjo akorindray ny ateranay raha nilazany nga professeur Gaby fa namoy anay ilay sombony ainay. Ny loza dia tsy afaka nanao ninona ankoatra ny namoaka ny atezerana taminy izay no io tsy kombakomba ny arahanay tamin'io. Tsy nanan-kevitra ny anao autopsie koa moa izay. Samy vo maty izay raha mipotra ny marina. Le professeur mihitsy zany ny tena fosotra. Tsisy mihitsy ny maha olona manam-pahaizana sy mpitsabo azy fa mpamono. Izy no nandraikitra ny fizahana sy ny opération rehetra ne. Fa izay mivady kosa nandoha volan'izay lazainy fotsiny. Tsy vanona daholo nareo mianakavy e. Dokotera mpamosavy ty tena. Dia mihevitra ve zany fa ho afamaina amin'izany izy? Efa nangataka fanazavana taminy ihany izay momba n'iny raharaha iny saingy tsy nisy hatramin'izao. Clarisse vadiko moa dia iny midelira sy milaza hitranga-javatra iny foana ka tsy te hanao an'izany intsony ah. Tsy misy afamaina amin'izao nareo e. Eny fa na ianao staty azy. Fa indrindra iny milaza azy fa dokotera iny. Iny avokoa ny anton'izao. Raha tsy nanaiky izy mety tsy nisy izao. Kaja! Kajo ah! Kajy! Fa hoaise! Aza misahirana sy mamantatra an'izay aleako akory e. Avelao ah! Ry zazany koa tao maliny. Gotraka ny lohaliko. Reraka ny ranomaso ah. Marary be koa ny ambava foko. Tady indritra be ny vatako. Ny ratsan-tanako koa tady ikainko. Soka hypoglycémie no mahazo ahy na mitady anao spasmophilie koa. Sa marary ah. Marary ah. Maty ah. Vonjeo. Efa milaza aminao fa tsy manana. Fantatro tsara fa nandamoky ny afierana tovinika dia samy miala maina zany tsika. Za tsy mahalala an'izay tany ambadika tany fa ny fantatro dia ny zava-nisy tato. Ianao no nanirana anao an'iny opération iny ka nahoana moa any avelanao hiala maina fotsiny amin'izao. Afera maloto iny ka dia omeo fotsiny ny anjarako e. Tadavinao andodanitra ve zany ah? Efa hoe tsy misy. Ka nikaramanao omenahy e. Professeur ne ianao e. Ka tsy mananao ah? Ka rehefa tsy amenininao ahy ianao dia miala tsiny raha tia maletinao misy ny ampahana dosie anao mipetraka eto ambony latabatra tia no alaiko. Fa ny atezitra na mitsy ve nitanjonao e? Apetrao ino ah? Ataovy izay ataonao fa tsy omeko izany ty. Ary dia ho aparitako fatapoko fatam-pirenena ny asa ratsy ataonao sy ny nanerenao ankolaka mba hiara-iasa aminao. Dia mihevitra anao fa ho afamaina amin'izao? Efa haiko ka. Rehefa samy ratsy dia aleo ratsy hatramin'ny farany. Afera maloto koa ny vitantsika iny ka aleo hipoaka ny sarom-bolany e. Ho eto aty fotsiny maletiko e. Omeo anaty iny. Tsy ho azonao zany ho aty na ampiasa ireto azy ianao. Haiko angefa zany no mody tsy ankanesanao any amin'ny birao anao fa aleonao aty amin'ity efitra misy fanafody ty tsika no miresaka e. Ary hitsanganao aiza? Tsy ho azonao aty zany ty malety ty e. Sa anao akanenjika tsika dia zany enjehana dia ianao zany le boka. Any amin'ny birao ny zandary ny posy dia ny vahoaka no atsotsika hiara ilalao e. Ohatra no mety e. Ho eto aty hoa iny. Ho eto aty. Tapaka ny tanako. Maitso anaty mirary. Mirary hoa. Loza. Tena nipoaka be teto amin'ilay riratseza ny lohany dia io fa nikarapirapoka ny anjera tamin'ny grodona. Mafy koa aloha ilay fifampisotomana teo dia inona no ataoko? Andraso aloha hidiko karetsaka io varavarana io fa so misy mahita. Fa mitetikinao aiza? Ary inona natao laty? Tsy antony birao fandraisako olona sady tsy afaka mandray olona an'io satria lady.
Ary aza misesika hiditra fa tsy misy nininona ato. Tsy misy nininona? Dia ahoana zany olona mitsirara misondra io ka, ha? Jereo ny raha mivoaka amin'ny lohany raha tsy mitininika be. To tsirara inao le olona voadona nefa ohatrany miala aina nge izy zany e. Mivao ela ato misesika ohatrany fotsiny. Mafy be koa le de tsy toa fa mitronga ohatrany bulldozer. Zao ny hoe tsy misy ininona. Mafy ianao ka. Ary fanaona ny dimy lanitra any hoe. Ahitako an'izay tena herinao e. Am'izay koa tsika afaka mifanandrina tsara. Soka diso adresy ary ty biby ty. Fa tsy ianao indray akory le hoe mafy indrindra, ha? Le fantatra amin'ny anarana hoe professeur Gaby manana spécialité manokana momba ny transplantation d'organes. Fa izy ala? Efa hitanao tokoa saingy tsy fantatrao satria tsy de nanan-danja aminareo tato ny fisiko. Ary aza maika ny afantatra fa tsy zava-dehibe zany e. Saingy raha ilainao de ho avy eo amin'izay dingan'izay mihitsy tsika fa za maika. Andriamanitro, tena nijanona fitepon'ny fon'le tovavy. Nga moa tsy hita le hoe aide-soignante ato. Zany hoe mpiara-miasa aminao. Kanefa raha niresaka henoko ny fanaovanareo teo de hoe tsy nomenao ny karamany tamin'izany afera maloto nataonareo zany izy. Atreo tany na zao lala efa aza mikasikasikasa. Ary miala fa aza manakatsakana. To mamela tampoka. Maty afrifako. Nanirikitana mihitsy ny maso marina. Vao zay fotsiny ve? Vao fampidirana mazana iny e. Sa ianao tsy tia lala indray hoe iza? Tantara ho amiko hoe inona ny namononao ny olona io. Fa raha tsy zany de ioka iantso vonjeo eto ana ivoaka ny ivelany any iantso fokon'olona. Ay zay no andrasany lahy. Akopakopay tsara raha ny ravitsofina de sokiry tsara ihany koa ny lavatsofina anankiroa. Io tovavy hitan'lahy io de mpitsabo-panapitato. Nisy aferan'ny fanaranay saingy tsy nahomby fa nandramonka nefa risika be le izy. Tsy nanaiky izy fantako vola tamiko foana momba an'izany ka zay nifampisitona teo iny. Kinanjo tsy naposina no niseho fa nipoan'ny rirateza teo izy. No sady nikarapoka tamin'ny gorotona ka io maty ny voadrabe io. Le afera mihitsy hoe sy ny tiako fantatra. Ay le afera. Ndraso fa io mihitsy tsika zao. Dia ho vitantsika roa rery ve zany transplantation zany? Opération angely atao professeur e. Farafaratsy mba misy anesthésiste. Zany manao an'izany e. Ary aza mianana fa misy dikany matoa ianao no nangatahako hiara asamiko. Eto aty ireo fitaovana fandidin'ireo fa efa mangidita ny tanako. Reto ary to didinao manta tsy misy anesthésie ny kibol'le ramatoto. Farafaratsy ny nampiasa xylocaïne na lidocaïne. Le madama amin'ny efa tsy mahatsiaro tena tsony vao nijeran'le jiro miloko teo ambony lohany. Ary azy lozanao mialahana ao fa apio etseka vanana etsy amin'ny tongonetsiny ianao dia arao fotsiny e. Zany hoe za ve zany no manao ny soin avy eo sa fa angamba tsy vo ihany ny alaina ny to ohatra ny alainao hatramin'ny fony sy ny antiny. Tsy azoko professeur eto aty eo ambony latabatra ohatra ny plastika io e. Io miloko manga io. Ty ve? Ianao indrindra. Ary engina ianao fa tsy azo andrasana izy ty fa tsy azoko. To nampidirinao tao anaty glacière de conservateur d'organes indray reo tovy. Oay, io fanjaitra eo akaiky ny robinet efa misy kopeo izy. Ty ary lanitro tena nozairinao tamin'le fanjaitra salantsalana efa misy vikrila po le izy. Dia ahoana indray zany tsy tovavy etsy amin'ny farafara ilana itsy? Ny tena marina efa tsy misy aina-tsony io e. Fa soforma fotsiny sisa izy nentina tanto io satria efa miparitaka be amin'ny rano ny loto rehetra na dia efa natao dialyse aza. Didiko fotsiny io dia solona ihany koa ny rayany dia avy eo zairana tsara dia atao ny taratasy sady faty aty ambanivohitra any hoe tsy dia manahirana firy mikarakara azy na hatreny amin'ny zandary azy. Andriamanitro, trafic d'organe ange zao ataonao zao e. Ary ty anaty glacière de conservateur d'organe ty ilanao mialeto dia eto ango ivelanao io fa misy miandry eo. Lehilahy manao blouson cuir sy pataloha mainty ary ranjersa mainty, misolomaso mainty ihany koa no miandro eo. Peugeot bleu marine vitre fumée ny fiarany. Efa maty paika ny fiainanao aminy. Eto ty kasiny volontany misy litera Z ty
ataovy eo amin'ny tendanao dia atao vita tsara le litera zeta satria iny no marika ahafantarana anao. Ny marika zay no manambara fa vita ny afery, mission accomplie. Ary aingana raha fa maika ho alefa ny ivelany io. Karaha sanatry tratra amin'izao dia ahoana ka? Raha izany ange misy dia sady mikatra no afa-baraky indrindra fa ianao efa professeur ambony io. Dia ala ho fa efa ila izy miandro tao. Za mandamy mahazavatra rehetra. Tsy tokony hisy anakana an'izany lehilahy miandry anao ao ivelany ao izany satria plaque rouge ny azony amin'ny fiara sady tsisy ahitsy izany ny fisiany taoviny. Tsy maintsy alefa anganana Antananarivo androany iny fa efa miandry any amin'ny aéroport Ivato le transporteur sy ilay pilote hitondrany iny. Aza matahotra fa tsy maintsy mety ianao question de milliard ty zavatra ty. Rehefa nampanantena voatsely le vazaha mpandray ny entana fa raha vata ny voaray ny vato ny entana dia andefa vola be eo amin'ny compte le patron any Inde. Tena risika be ty afery ty ary mbola tsy nataoko teo amin'ny fiainako. Fa manomboko izao zany dia na tsika miara velona na tsika miara maty. Ary malako dia akatony tsara ihany koa varavarana io rehefa mivoaka any. Ataoko fa hitanao tsara ny lalana tokony andehanana. Tsy manaraka ny lalana fa any ambadika any. Jereo fa efa vitako ihany koa le tovavy ray. Ary aleo koa ty zaizerana fotsiny fa efa tsy izy ihany. Milamina ve ny sainao? Zavatra tsy natao mihitsy le izy satria maty talohan'ny fandidiny tsy foy fa tsy hoe tsy nahomby zany akory. Ny vola nalainareo ihany, ny tovako. Ekeko hoe tsy milamina ny saiko saingy le raha matoa izay nalainy monsieur Aron-Dato sy madame Clarisse efa natao faty ka tsy maintsy novonoina nakanan'ireo tova tao anatiny. Tsy vaninareo Raha ny marina dia tsy mba nanana eritreritra hakan'ireo tova tao anatiny afa-tsy ireo vozay nifanarahako tamin'ny zareo vaty. Saingy le tovavy antsoina hoe tsy afoy efa tsy namana antsony ka tsy maintsy nanita-kevitra. Ny tovan'le madama koa moa salama be daholo taorian'ny analizy sy ny testa natao taminy ka izay no nampanaonao foana anahy. Tsika raha teo aty ambanivohitra. Akoatr'izay nandeha be ny sera satria vao niantso an'le vazaha dia efa nipetrapetraka hatramin'le akazy tao amin'ny hopitaly sy ny eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Veriko indray, tsy vaniny ianao. Tsy mendrika ny velona sady mpandainga amin'ny mpamon'olona. Mba fantatrao moa, le raha matoa izay nakanao tovy izany dia tsy iza fa iny reny niteraka. Tsy vitany hoe nalevo ny tantanko sy ny tantinako teo an-jaridaina ny reniko fa efa nalaina hatramin'ny tovany koa. Tsy vanina daholo nareo tsy vanina tsy matahotra an'Andriamanitra. Amiko dia fitiavan-tena no manjaka ao anatinareo rehetra. Tsy misy fo mangoraka sy fitserana ny hafa. Toy ny nanao tsinjakan-davena ihany anefa izay rehetra tao anatin'izany. Na i monsieur Aron-Dato sy madame Clarisse nakankirin'ilay reniny sesa sy mifaly sy ny tsinjaka ambony lavenina fa tsy nihevitra ny fitorajofon'ny vovoka sy ny fahaseporana terany. Tsy tana ihany ny anjanak'izy ireo moa lay nalaina kely ny maty. Na za niandrandran'ilay vola izay mbola tsy nahazo karama tamin'ny aferina taoviny. Ny lama avokoa mantsy ny pitsopitso rehetra niainga teto hatreny Ivato Antananarivo hatrao amin'ny fiaramanidina nitondra an'ilay tofa. Kinanjo efa akaiko tonga tany Inde le fiaramanidina no nirivotra mipoaka ka maitsy nisy niraisina izay tao anatiny hatramin'ilay transporteur sy le piloty. Rehefa nijerena le boîte noire taorian'izay dia hita fa tsy accident ara-teknika ilay izy fa antony hafa mihitsy. Raha ny fantatra dia niaty tao koa ireo rola ireo ka nifampitifitra tamin'ny basy. Izay inona fa momba lio taova tao anatin'ny fitoerana io. May ny samy tia azo ola be. Dray razambe mifanesy hatrany amin'ny adama sefy ty zavatra reko. Mahalasa dala raha mora tohina. Niandry an'ilay vola saika ao alefan'ilay vazaha fa tsy nisy hatramin'izao. Zazanao zany ka? Iadisoany anty-mirary moa tsy nijanona nitaky an'ilay vola tamiko kanefa za tsy nanana. Ka izay no natezitra anaty eo satria ny dossier-ko no saika ao alainy. Dia firy amin'io tovavy mpiara-miasa aminao io zany nefa maty nga professeur manam-pahaizana manokana momba ny transplantation d'organes. Tena tsy fananiko kosia. Tena mifona sy miala tsiny
miangavy aleo mba ho atsika se ihany zao raharaha zao ary aza matahotra fa tsy ela de omeko an'sy ny vola be. Poa, marikoriko na ny mahenanao tsy manaiko resy aza fa mbola mitady lalana ivoahana foana. Sam'izay afaka manohy ny asa ratsinao. So de mba mitapy ary ty dokotera ty. Reniko nge rangaha ty le vononao e. Ary kozinina kolena rirariranao tato. Lazaiko aminao tsara ho renin'ireo sofinao anankiroa voafatotry ny kasibosy reo. Fa raha misy olona tiako sy mamiko de tsy misy afa-tsy ny reniko. Tao anatin'ireny fotoana tsy nahitana azy reny tena nanao ny fomba rehetra mba renesako vaovao momba azy. Ary zao de fantatro marina ka tsy melako fa tsy maintsy mamaly faty aho. Moramora zandry tsy alovy alaminy ty raha ty de mijanona tre hoe tsy fatina alika akory ny fatindreniko ka tsy misy tokony ilaminako eto zany e. mitandremy ela fa aza manatokatona tsy alanga fa ary fitaovana zao manoloana an'la zao fa la kosa tsy misy na de hoe kasibosy anankiray azy. Hitanao ty aluminium be somary mavesapesatry ty. Tsy fantatro zay anarany ty fa za sady sy dokotera ny tsisy rarahiko an'izay anarany any. Fa tiany amelezako ny apokela. Moramora wala. Sany are. Artosufu. Jereo raha tsy le karazana ranom-panafody sy produit mahery mbola tsy mitapoka noho ny vakiny le ty teo. Sady le mahery vaika ao tonony amoniaka mihitsy. Oay marina. Tena vaky daholo tokoa reo tavangana fanafody nanandrify an'le étagère. Sady vetivety kely de miparitaka be ny fofona. Paritaka eran'ny trano ny vaky tavangy. Tato siapitrano sady mamay masoko. Tsy efa anteny an'lamo de mbola say avela. Jereo fa tsy mihontsona akory satria piasa masaka gazy intégral iaro ana. Sandray manarake. Tonko mbola misy. Tombatsy fo mihitsy. Andraisan'olona le tsy vanite. Masoko zany tena mafaifay. Petsako. Manotrano ny bomba. Lacrymogène le raha. Lacrymogène le raha panafody marina. Io e misy ety. Aleo angoniko ny heriko rehetra de isa roa telo. Zany le ty tatafo a. Amelika to la ratsy la io anio. Amelika to la ratsy la io anio. Maty aho tamindoha. Voendako le raha ty avokoa ny aroako ny avao. Maty aza mse matanjaka be eo fa tsy makaiza amiko elahy e. Zana efa ho faty aza rehefa tesotra manoatra n'olioana le ty e. Manoatra n'olioana le ty e. Io fa ninjerana voavoatsindroko tam'le ety teo amin'ny tratrany sady mbola nietiketesako avy eo. Zany miainako ty anao. Zara fa tsy ny loara lasy ny ray an'la anankiroa. Reraka sady marary avokoa ny vatako vo an'le ty notratsa tao an'le ambola ty teo fa mbola aizany azo lahy. Mbola zany ihany. Sangana tsony marina sady mitady sepotra am'le gazy manerana ny trano. Tsy vitako tsony fa tena nitafatombana eto amin'le vaky tavangy ihany koa marina. Zao ny atsapanao mifangiry firiny reny olona nalainao tova sy nampahorinao mialohan'ny afatesany reny. Sepotra. Tady tsy haina tsony. Betsaka latrako gasika tsy mahary tsony arotava. Miamaisina ihany ko tsy ereko sady to lasa tona tsenjokako ato anaty hevitra. Aro azy aiza la no mikisakisaka ohatrany io e de avela larery ato avy e. Aleo mizaka manavitra aina fa
Voninahitra koa trano fandraraka koa ngamba le tavangina nitroglycérine teo iny. Sady manepitra no mipoaka. Zay vao loza marina. Ty latabatra be fandraisana olona ty koa mibahana betiko. Io fa efa manakaiky aho varavarana. Miamoana ty trano ty so mbola tatabe. Arto miezaka mikisaka koa le mpamosavola io. Dia efa ohatran'ireny orera anaty film reny aza. Tava efa rotika sady efa mandrika ny raha voatsilo mivakina tavoangy. No mbola miseho mafy be io ihany. Io fa voavoany le editrano. Ary mitetika anao azy lahy. Ary aleo le ty tsipahako any ary izay esa isananako no apahako amin'lahy. Samy lahy. Tena mbola vitako mitsipaka an'le professeur marina. Io koa fa sokatra ny farafarana. Tena mbola mamofinatra ty mpanafody. Fanaisana zama efa misy rivotra azo iainana ihany. Sady tsy misy olona mivezivezy mihitsy na iray aza. Androany koa no alahady. Amin'ny tsy fiasana sady tsy tany amin'ny prof ndraisan'olona koa no niona professeur Gapisy le Etsoeny ody. Ary leo akatoko amin'ity baravarany ity dia itiako avy ety ivelany. Ataonako amin'ity pombo voninkazo vita amin'ny hazo mavesatra karebe fentantiako avy eo. Lakizaka amba tsy maintsy vitako io e. Zay elany le professeur fetsy nefa tondro ny tia. Vao fa maty. Vao ary olona. Vonjeo fa miseritra sady efa mirehitra tsikelikely le efitra. Seritra iseritra maty maizina be fanina vonjeo. Tsapako tsoarerako marina. Ary aleo mandoso tavetrany dia aty ambadika ty ny lalana. Tsy maintsy manam-tena ary tsy maintsy tafavonketona dia efa kely aza sisaneko e. Tena marina tsy manam-pahefana izany tongo izany. Mety maheno an'le antso fony sy le tonatsetroka angamba. Efa kely koa sisaka dia ho aiza zany. Tsy maintsy mianky an'ity tamboho avy be ty ndray aloha zany. Aleo amin'ity misy azo maniry amin'ity sisy tamboho itsy miakatra e. Dia aleo mipita amin'io tamboho io. Tena leo amin'ny hevitra misy an'le tonatsetroka izany fehezavatra mipoaka ohatra ny bomby izany. To tena sehatra be no sady mitsolovitra be mivokatra ty ivelan'ny hôpitaly ny sendroka. Rehefa misavorovoro miezaka ny mandositra. Sasandray misesika ny hiditra ihany amin'ny afo ngamba mandatra ny zava-misy. Zay fanarahanareo fa zay efa eto ambony tamboho eto dia milatsaka sisa. Avy dia mitsambikana. Zay fa apaka. Aleo dia tohizana trano tika tsy maintsy tafavoaka lavitra eto. Asa mesika. Efa tsara fany ty basy ety an-tanako ty. Ary ny toerana rehetra koa efa voadidina manam-pahefana daholo. Tena tsy afa manao tratsona marina. Efa fensan-dalina no famanana tokoa le toerana. Reny tsara famorongatra manatona. Aleo manaiky izy avy hatrany sady manangan-tanana. Fonay resy niveriko fa za le voatifitra ity vitanitra.
tena enjana ny toedrara misy ankehitriny. Raha ny fahazahoako ny zavatra ataon'ny kiady izy le niazakazaka ny retina be teo iny, dia tena ho any amin'ny profesera Gaby izy amatatra ny marina. Tsy fantatro izay izy eo any. Saingy aiko fa tsy anaiky mora an'izao zava-misy izao izy. Eny fa na dia aminay mivady aza taorina ny vakanay ankeriny andreniny ireny. Efa kely kosa sisy ty dia vita. Sotran'Andriamanitra ihany aloha mbola nahatsangana tao fa efa tena saika nalemy mihitsy. Vao teo ny tafatsangana nahazo aina dia sao ndray mamokovoko miady an'le vatiny zany ny eto an-jaridainy ty. Na vonjea ihany aloha le rano-tsiramamy nampiana sira kely teo iny. Zay efa vity. Ndray rery zany inny. Zao sisan'ny hafaranao. Tena mitonaka be zany fofony zany. Ilay reto masony raha tsy efa mitady hiala. Ny volo miongotra manaraka ny tanana. Nofo efa mendraka tsikelikely sady topo mainty. Le rito matevina namonosanay azy koa moa tsy nifatorana tsara fa avy dia nitotorana tamin'ny tany. Miala tsin'izay zany inona fa tsy maintsy afindranay toerana ianao a. Soka ny fisianao ato no mampanofo ratsy anay sy mahatonga ambadiko tsy lamotsainao traniny. Rehefa izay dia andositra hiala eto ka hifindranay morontsiraka. Tsy maintsy alefoka any amin'ny fahasambahiny ty zao dia zao. Atsetsoko ao anatiko nyty dia tarihako amporety. Fa milohan'izany dia tsy maintsy rarahana fanafody manala fofona aloha. Hoay marina. Ary toa misy feon'olona mirondrona ao mba vadiko ao izany. Ireo koa misy andehandehilahy efa mianika tamboho sady mahita. Hoay, tena vovoan'ny olona le vavady sady mirongatra makaty zareo mitondra hazo vato. Mety nahaino an'le fofona angamba na tsikahatra zavatra hafa izy. Dia avy eo zareo ny fanao fotoana. Maty! Voantora-bato ny lohako. Vao velon'ny kobay ihany koa ny vatako. Aza tabana le olona ny tanako sy ny tongotra. Avelao aho ambana zava vetivety. Dia aponja zany sisy tiany hafarako tao aorianan'ireny zava-nisy ireny. Vao vita ny fanadihadiana natao tamiko dia efa natolotra ny fitsarana ny raharaha. 2 andro tao aorianan'izay dia niakatra fitsarana teny Anosy tao amin'ny salle numéro 2 a. Ary teo ihany dia mivoaka ny didika sazy miatra mandritra ny 5 taona ety an-tanimorana Antananarivo no misy ahy. Tsy haina mba misy fanomtsoran-keloka noho ny antony légitime défense na pour la justice. Hita ato avokoa izao karazan'olona rehetra izao. Ao ireo endrikendrika sy tondromolotra no nampidoboka azy. Fa misy kosa dia noho ny ditra ny fotsiny izao sy ny famonoana olona tsitrafo. Ary nya tena atsoko vera na malifatiny reniko a. Haiko mantsy fa tsy ho tsapan'le dokotera mihitsy ny hirifiriny tsy efosy mama talohan'ny nahafatesan'izy ireo raha fonja ny tambiny. Ary za koa mino fa tsy gadra zany izy satria ananany reny raha volany sady mahafantatra olona ambony aty izy. Izy raha teo olona manana ny maha-izy azy ka mahamenatra ny namany hafa zany dia tsy maintsy atao izay hanaromana ny marina. Asa izay izy namaty na velona tao aorianan'iny fipoahana iny. Za kosa ty tena mijaly satria ato amin'le gaboraraka mpamony olona sy mpanolana ary ireo jolara endany nametrahana. Ady lava sy korotana ny ananato. Isan'andro misy mihidy any amin'ny selula foana. Ny tena enzana nefa dia za tsy mba misy afaka mamango tsony. Marina raha oharitra zany 5 taona zany fa tsy ray volana dia fatoko ny raisinato.
Zanina koa dia tsy mba nampiseho endrika hatramin'izay nefa dia izy kay tao ambadiky ireny kilalao kilololo sy mpansavy ireny. Manao ana fandrarianao aloha e, mandeha tsara ve? Ewa kimba hanao satroka vita amin'ny raha fiatsy afoy fa izy marary rainy dia mila manao satroka ny kibony amin'ilay dialyzy a. Fa izy atao koa moa ilay hoe tsy afoy e. Iza ho ary Zanina. Fa nahoana indriny tsy mamaly hafa atao ohatry ny lozan-driny vanivany amiko fotsiny e. Jereo raha tsy mifitika hatramin'ilay soronifinareo. Ny vola amin'izay misavy ritaka ohatra ny draneny to. Io fa ndraraka andrava nambavanareo nefa solonify no mipitika. Ary ty fa vao amin'ity le raha very misafolitika be a. Antra ty ankibonareo sy ny tratranareo koa aza misy rano sy ritika be mihitsy. Fa tena ve adaly e. Andana koa mandefa matsiravina aja. Wa aza makamaka ty fa so ataoko mipitika ry a. Lasa mampatahotra be raha olika Zanina. Mitrertrena be ohatry manja kely sady lanja tovovavy lava volo vao dididy be. Tsy zanako zany nitazominy fa ny anay zanakay efa nitrotro professeur Gabi. Toy e. Ara leo asina vitsoana reto fa lasa misekoseky Zanina izy a. Azafady tompoko, saika hijery an'ilay madama antsona hoe raha soa mbola manana Clarisse niditra teto tamin'ny 7 Jona 4 Za no docteur psychiatre Benjamin. Za manara-maso ny fitsaboana sy manao ny observation no izy tsy manana havana tsony sy ny fanakinany vadiny tamiko ny momba azy. Anao visite aho mantsy zay no tonga afaka eto no sady hitady zay psychiatre miasa raikitra ato anao amin'ny fifanarahanay. Mila atao suivi foana koa izy mantsy satria mbola misy fanantenana ihany mba maferina an'izay saina izay. No izy lasa matanjaka be sy be tsy miteny mahatonga andray fepetra ny amindrana azy aty mba ho sécurisé kokoa. Ny vatany raha teo mbola tsy sitrana tsara taorian'ilay izy mainy raha manogotraka izay. Bon, hito manao fanamiana fotsitsy zany no hitondra. Ok ary, mankasitraka. Leva. Avy ety kely nge sy azafady e. Azafady ry mba akao rano mangatsika sotroko za azafady. Dia mba akao an'le menaka mafana fampiasako iny fa manetena be koa zany tanako zany. Azafady indrindra. Roa volana teo reny tsika zao. Taorina an'ireny fitsaram-bahoaka nahazo areny dia tapaka ny tongolo-kavanana no ilay izy potika sy miatra tamin'ny taolana ka voatery tsy maintsy nitapahana hatramin'ny vanitaolana mba tsy ho lasa kanser. Ny elany moa dia tsy afa-mihetsika firy fa folaka sy krampy matetika. Ny tanana kaviandray ty hatramin'izao mbola mipilatra fa nisy taolana ny fandiso. Tare rabaraba sy potika. Zara fa misy jerena azy. Feno zaitra raha teo ihany koa. No valahana malimika izay mahatonga aho tsy afa-mitsangana tsony. Raha tsy tonga aingana manam-pahefana tamin'ireny dia angamba efa tsy velona tsony. Ary na ny fatoko aza angamba efa voarasarasa sy nizarazara be. Na izany aza nefa voalevina aingana tany am-pasandrasana ihany ny fatiny Zanina. Maty foana le ramatoa. No ny tsinjaka andavenina nataonay dia zao ny vokany. Ankehitriny samy nahazo ny valonasany avokoa fa tsy nisy ny alamaina. Satria aina no esorina ary ny fitiavatena no nanjaka. Clarisse ny lasa adala. Mbola sitranina any andreny vohatra ny Anjanamasina. Ary docteur Benjamin no manara-maso ny fiovahany any. Ny tena enjana nefa dia vola be no manao suivi ny fahasalamany. Kiatsy indray lasa ny tany mora no sady manefa ny sazy mandritra ny 10 taona.
Zany anefa tsy mba misy olona afaka hikarakara na hoe hitsidika sanaritra sakafo ho azy fa penitentiaire raha izay hono no nandraikitra azy kanefa mila vola isan'andro. Za ty tsy afa-metsika eto ambony fauteuil roulant sady injehan'ny eritreritra sy ny nenina isan'andro. Tena mafy a. Mavesatra dia mavesatra tsy laitra zakaina ilay oam-pitenenan'ny Ntaolo manao hoe aleo tokoa enjehan'ny momba masika toy izay enjehan'ny eritreritra satria hieritreritra mikikandro manalilana sady manaraka eny foana. I professeur Kabisy Edson Antimirary moa maty tao an'le efitra nisy fanafody mahery vaika ny poka sy ny rehatra ka sarara nisy taona-kalevina. Le hopitaly kosa indray ny tena mitondra fanjakana ambony taty ka tsy maintsy nandraisana fepetra entitra ary dia voatery tsy maintsy nakatona no reny zavanitranga rehetra ireny. Efa tonga se apetra fotsiny ao ry se dia rehefa vita izay ataony sy ao an-dakozia ao dia mba atseho kely ny seza fipetrahako any an-jaridaina any akarivotra kely any. Soiana za nisy an'reva zanako voasolo mba afaka nanampy sy nikarakara eto na dia hoe karama kely ambanimbany aza nondraisiny isam-bolana. Fa raha tsy zany tokoa angamba dia tsy haiko izay mety ho ny hafarako. No vola makareny ty lanitsaponany tsefo izay tsy nahitampoka ny akory. Tao anatin'izay 2 volana izay aza moa efa ho firy-tapitra izazady ny lanitsapona azy Clarisy vadiko ary ny karakarana ny kajy any am-ponja miampy an'le volam-pena lohako tena fitsarana fa raha tsy zany koa voasitrana kely dia fa ny fonjany miandry mbola nanao kolokolo ihany na dia efa nanary ny fiainana azy. Ny antony kosa nefa dia tsy ho hafa ho an'ny kajy izay anotambony tamin'ny namoteako ny fiainany. Tsy maintsy niady ho an'ny fahafahako mba hanomanako ny hoaviny rehefa mivoaka ny fonja ho izy dia ny anolorako azy ny tany sy izay fananana sisa tavela. Vatoko boribory ty ankehitriny. Ny tena nefa sady tsy afaka miasa no mbola mampikarama olona ihany koa. Ho fongana sy ho ringana hatramin'ny trano ve sanatria mandra-pivoaka ny kajy any an-tanimora. Isaky ny mankaty ambanivohitra mamaky sy mitsidika amin'ny mesiaron-drano aho dia toa mahala hely sy manjombony endrika foana izy. Hita misoritra eny amin'ny endriny ny neniny. Ataorako izao lasa reto-po azy zany. Saingy indrisy fa tsy hitako izay azo atao azy ankoatran'ny fampahirezana. Azafady dokotera. Mba sy voanateran'le ranom-boankazo aty eny izy azafady. Na rehefa tsy misy dia asevo ataony raha mangatsika tsotra. Ohatra ny sendora be mantsy zany ambava foko zany. Ary to tsy laninao ihany koa ilay sakafo. Tsy mahatery lahy. Mba esoreto azafady. Esoreto vilia reto. Eny ary miviany ny saina fa tsy tapitra ve koa ro ny fiainana. Amiko dia ohatra ny olona efa maty mifatsapako ny tenako dokotera. Very fa na mbola very lahy. Ny zanako vavitokana maty nandao anay. Ny vadiko lasa dalaka. Sady malemy tsy afa-mitsangana eto amin'ny fauteuil roulant. Ndraso dia rehefa avy eo tsika miresaka mba tsy hahatonga anao isaina nefa lasa sy eritreritra zavatra negativa be ohatr'izany foana. Mpitsabo momba ny saina ka aleo raisiko ho andraikitra ny fivelarana ara-tsaina eo aminareo mivady. Ianao nanenina sy vonina ny iova ary nahatsapa ny fahadisonao ny zava-dehibe. Zay aloha fa lasa kely vetivety ahy. Dia nafatra n'ireo izay nanaraka ny tantaranay fotsiny afa tsy mitondra soa
sady tsy maintsy misy voka-dratsy ny fanaovana tsinitsinina ny avy amin'ny fitiavan-tena sy ny fitadiavana tombotsoa ho an'ny tena manokana, na ihany koa ny tsy fanarahana ny marina sy ny rariny, fa indrindra ny fandatsahana ain'olona. Tenako mihitsy zao ny porofo ny zavatra ambarako, ka tandremo manao tsinjakan-davelona, mamosavy tena mifaly sy totorepika anaty lavelona fa tsy misaina akory an'izay mety ho ateraka izany hoe mamovoka sy manditsoka ka mety ampenjera. Sao la sady ho folak'andantony na ilanja takaitra mandra-pahafaty no enjehan'ny nenin'andro aman'alina amin'ny hoe tahak'izay. Ary minoa fa na ny fonjaza dia mbola maivana noho ny fanenenana mandrak'izay, ary niza dia tafiditra ao anatin'izany afatro izany avokoa. Ny farana teo Tsinjakan-davelona nosoratany Eniky Kanto sy Jedy John Fanembinintsoa. Novelominy Onimiaja Nirina, Vantsoa, Anjarivo, Saloy, miaraka tamin'ny Lemaic, Bruno, Frank, Arliva, ary Tila. Tovy Razana Mamonjy sy Roland Ramanantsoa no nandray feo. Anjariva no nanantotosa.